Alarobia fa 7 volana Jona 2024. Miarahaba antsika isa tokantrano iray ny tenako faniry Razafy Manantany manolotra ity fandarana arovako ny safidiko ity. Miarahaba ihany koa ny namana teknisianina izay tarihany faly Ramananarivo miaraka amin'ny teknisianina mpianadrara vavitokana tsiky ary ny ao amin'ny division izay ahitana any Onja sy ireo namana teknisianina any ambony any izay manara-maso mikirakira ary mandamina sary sy ny feo amintsika rehetra amin'izay fomba azotsika azy dia ny Zokibe Radany sy Jean Clay izany ireo namana rehetra mpiara-miasa mpanao gazety teknisianina ary mpakasary eto amin'ny MBS dia arabaina avokoa izany isika ireo miaraka namana mpiara-miasa izay miara mampita ny sary sy ny feo amintsika dia ny anivon'ny Radio Mada zato teboka valo misy an'izy telo mianada ary Malala Tsary Obena ary Valsony Menjanary dia arabaina avokoa ianareo. Ny namana any amin'ny faritra any izay mampita mivatana sy manao ny famerenana ity fandarana ity izay azonahako marobe antsika any amin'ny faritra izany dia arabaina daholo isika rehetra. Ny mpanaraka ny fandarana moa tsy hay ny tsy ahatsiaro antsika satria isan'andro dia mandefa ny firaretso, mandefa ny fankahirezana, mandefa ny fampitam-baovao sy ny fampitankafatra samihafa isika amin'ity fandarantsika ity satria natao hitondrana ny marina ary natao hametraka izany fanjakana tan-dalàna izany toy ny fandarantsika itony ka hiresaka ny ara-dalàna voasoratry ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny fizotry ny fandarana dia nisy io maraina io ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ireo kandida ny firaisan-kina sy kandida tsy miankina notron'ireo mpanao politika marobe teny amin'ny hôtel Panorama Andrainarivo teny. Io maraina io mazava ho azy moa izany nilazan'izy ireo osoka sy ala-bato mihoapapana efa tsy fahaseho masoandro intsony raha ho an'ny zava-nisy teto Madagasikara tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo tamin'ny 27 volana May. Ny tanisahan'izy ireo isaky ny distrika izany zava-misy ary hitondran'izy ireo ny pirofo samihafa indrindra ny fandikan-dalàna bevata nataon'ny tompon'andraiki mpanjakana izay nanomboka tany amin'ny filohan'ny repoblika ka hatraty amin'ny sehatra ambany amin'ny andraiki-mpanjakana dia ireo chef fokontany, ireo tompon'andraikitra ny tontolon'ny fanabeazana sy ireo nomena andraikitra samihafa izany eny anivon'ny distrika sy ny faritra rehetrarehetra eny izany. Ho alefa amintsika rehefa avy eo ny fandraiketana ny sary sy ny feo izay azo aloha amin'ny alalan'ny vidéo amateur izay ahafahantsika mandefa maimaika ato anatin'ny fandarantsika ny zotra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety io maraina io fa ao anatin'ny vaovao ralina izay miaraka amin'ny mpanao gazety ny MBS dia tsy maintsy hamoaka ny sary sy ny feo amin'ny rindrany tsara sy famotinana isika eto anivon'ny MBS fahitalavitra sy radio izany fa mba hanenjey antsika ity fandarana ity dia veritsika fa tsara raha ohatra ka mitondra izay azo aloha izany tamin'ny alalana izay sary sy ny feo izay. Izay ny amin'iny fa misy vahiny ihany andrasantsika izany amin'ity androany ity dia avy any amin'ny faritra any fa mbola eo am-piomakomanana sy fandaminana ny fahatongavan'izy ireo eto amin'ny fandarantsika moa mazava ho azy isika. Ny vaovao ihany koa dia tsara ny mandefa azy eto amin'ny fandarantsika moa izany satria raha ny any amin'ny distrika ny Tsombe dia fantatra izany zao fa nahazo fahafahana vonjimaika ary eo ambany ny fanaraha-maso ny fitsarana ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Tsombe Masokolamalya. Tany amin'ny fiandohan'ny volana Jona moa i Masokolamalya no nanomboka nampanantsona ary netiny teo anivo ny mpitandro ny filaminana mba hatao fanadihadiana tany Ambovombe Androy. Ny antony dia nisy fahamaizana birao mpantatsaham-bato marimarina kokoa fahamaizana efitrano lehibe izay an'ny SRMV izay ny tena marina tany Tsiombe tany ary dia nisy antota taratasy mpifidianana amin'ny alalan'ireo PV izany izay may tao anatin'izany dia nisy fanombanan-javatra samihafa vokatry ny fifidianana iny taorinan' izany rehetrarehetra izany dia nalain'ny mpitandro ny filaminana tany an-trano tany Tsiombe Ramatoa Masokolamalya
Ny teo anivon'ny antenimieram-pirenena moa zany dia efa namoaka fanambarana ny sesy tahaka izay ihany koa ny sehatra iraisam-pirenena ny amnistia sy ireo sehatra rehetra izay afaka nanao fanambarana ka nitaky ny famotsorana izany solombavambahoaka ny Madagasikara izany noho ny fotoana ao anatin'izay hoe fotoam-pivoriana sy ny hoe misy lalàna mifehy ny solombavambahoaka ahafahana manenjika solombavambahoaka dia ny andininy fahatelo amby fitopolo zany eo anivon'ny lalam-panorenana ary io ihany koa moa zany zo izay tokony hositrahany ireny solombavambahoaka ireny. Fa na izany na tsy izany aza dia niroso tamin'ny raharaha-pitsarana ity raharaha ity aloha zany. Maromaro ireo nandalo teo anivon'ny fitsarana, misy ny nohafahana, misy ireo notazomina amponja, misy ihany koa moa zany ireo eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana. Izany rehetrarehetra izany dia araky ny taty baovao izay voarahintsika moa zany. Ny taty baovao voarahintsika dia tsy lasa lavitra fa ao amin'ny compte manokana Ramatoa Mas Golamali zany no ny tantara izay fahafahan'izay. Efa misy mpanao gazety ihany moa zany sy ireo loharanom-baovao samihafa namoaka izay vaovao momba azy izay, fa tsika eto dia miezaka ihany mitondra izay fivoaram-baovao izay satria ny antony mazava ho azy moa zany dia eo hatrany zany ilay ezaka ataontsika amin'ny alalan'ny fizaraham-baovao zany mba hanana fizaraham-baovao mitovy zany ny rehetra. Ezaka ataontsika manokana atao anatin'ny fandaharana izany rehetrarehetra izany. Dia hitantsika io ihany eny anelanelan'ny adefitra hoe inona ny mbola resahantsika, ahoana ny itondrantsika azy, fa eo am-piandrasana moa zany tsika ny vahintsika fa isika ihany koa rehefa hiditra ao anatin'ny adefitra tahaka izao dia miezaka ihany koa zany mampiaina ny zava-misy temps réel zany, na hoe ao anatin'ny vanim-potoana mihitsy hitrangan'ilay vaovao. Dia io maraina io aloha zany no entintsika fa miandry ny fivoaram-baovao samihafa itsika, fa androany ihany koa ny efa nambarambarana zany ny amin'ny fihetsehan'ireo komity miaro ny safidim-bahoaka isak'ireo distrika samihafa zany izay efa mampiseho fahavononana ny ametraka sy hitondra an'izay tolona izay. Zay ny amin'iny fa dia isaorantsika menakavy indrindra ianareo any ampitan-dranomasina mahita ato maromaro ianareo ny efa manaraka ny fandaharantsika. Ry Kely RGA sy ry Mahery Dimex zao ny efa hitako ato amin'ny pejitsika ato dia anaovana kokoa ianareo manaraka ity fandaharantsika ity, fa mba azotsika tsara zany mahazo tsara hoe inona moa ny zava-nisy tany amin'ny panorama dia ndehara ho alefa misesy amintsika eto, fa elanelanina resaka adevitra ny faneho-kevitra teny amin'ny panorama Andrainarivo androany, ka anomboantsika izany ny faneho-kevitra ny zava-misy tany atoerana izay nataony solombavambahoaka ny Madagasikara Edizara voafidy tao amin'ny distrikany Vohemara. Mazava ho azy Edizara avy amin'ny alalan'ny volona politika firaisan-kina. Nisy zavatra marobe izay tsikaritra izy ireo, fa anisany tena nisongadina roa dia ny minisitry ny ati-tany moa izay kandida solombavambahoaka nandeha irery tao Asambava, tsisy mpifaninana izy fa dia ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ihany no nisy tao Asambava, dia afaka nandeha tany Vohemara zany ary nitondra n'ilay kaskety minisitry ny ati-tany azy, dia nisy fiantraikany lehibe zany tamin'ny fifidianana tamin'ny Vohemara raha nambaran'ny député Edizara zany. Fa ankoatran'izay dia niresahany ihany koa ny fandalovan'ny filoham-pirenena tany Vohemara, ary tsy hoe nandalo fotsiny ihany fa nisy ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida miaradia amin'ny filoham-pirenena izay nataony tany Vohemara. Ka izany rehetra izany no nambara mivantana nandritra ity fiaonana tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny panorama Andrainarivo ity. Avy hatrany ara dia ny fanazava-kevitra entin'ny député ny Vohemara izay mitondra ny kasketiny firaisan-kina tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo no henoantsika, dia aorianan'izay miroso mandeha makany amin'ny adevitra isika. Solombavambahoaka amin'ny distrikty Vohemara manitenako ary nirosaka kandida tamin'ny fifidianana atao tamin'ny faharoapolo ny volana May izay lasa teo iny.
dia saiky mitovitovy ihany ny zava-misy tamin'ny analalava sy Voimara. Raha ny fandrikan-dalàna no ambara dia tiako soritana eto mialohany mandritra ny pré-campagne ny ministra ny ati-tany izay nirotsaka solom-bavam-bahoaka amin'ny distriktin'ny Sambava anisany mbola mivezivezy amin'ny distriktin'ny Voimara satria tsisy mpifanany aminazy reo tao Sambava ka any koa mbola mampiasa izay mahasariny ministre izy amin'ny lehibe district any koa manao fandrahonana ny ampandaniana ny kandidat-panjakana zay no ataony mivezivezy amin'ny distriktin'ny Voimara matetitetiky. Ka mialohany anatanterana ny fifidianana rehefa andeha ny fampielezan-kevitra dia niantso ny lehibe ny fokotany rehetrarehetra ny chef de district tao Voimara izay nanamia toromariky ny ampandaniana ny kandidat-panjakana ho an'ireo chef de fokotany tanatin'ny district Voimara satria raha vao nivoaka tamin'ny efitrano fivoriana zareo dia maromaro tamin'izareo nagnatona ny vatatenanay nilaza ny zavatra zay nivorian'izareo tao araka ny famoriana nataon'ny lehibe district dia ny ampandaniana ny candidat mpanjakana zay ny toromariky nazo tao. Dia rehefa mandema ny fampielezan-kevitra dia ny lefitry ny lehibe district reny dia ho alefa mandeha amin'ireny fokontany reny manao fanerena ny lehibe ny fokontany fa zay fokontany ka tsy mandany ny candidat-mpanjakana dia tsy maintsy asory. Zay no natao eraky ny distriktin'ny Voimara ary re chef de fokontany araka ny nambara zay koa no manindry indrindrandrindra ny vahoaka satria misy aby ny karazana fampitahorana amin'ireny vahoaka any ambanivolo reny raha vao tsy mifidy candidat-mpanjakana atsika dia asorigny amintsika eto ny mpampianatra fanjakana rehetrarehetra asorigny ny mpitsabo zay ny zava-misy ka dia matahotra zany ny vahoaka ary tsy vitan'izay ny tahotra zay fa misy aby tsy mandeha manatanteraka ny fifidianana satria candidat zay tsy tiany manko no hoterena fidiny any koa vitsy anisa zany ny olo zay tonga mandeha anjara amin'ny latsabato fa kanefa ino man zavatra nataon'izareo dia ny fenona aby reo baga reo raha manao karazana analizy atsika tamin'ny fifidianana zay natao tamin'ny taloha misy ataontsika hoe toerana zay tsy de betsaka mpifidy olona loatra fa inona man'ny résultat zay hita dia milangalanga zany ny résultat amin'iny bureau de vote reny satria olona ray ihany angamba no manao signature-ny lisy mpifidianana zay ny zava-hita tanatin'ny distriktin'ny Voimara satria taty aoriana ny fifidianana zay vao tegna nanaprofo tanteraka ny vahoaka vitsivitsy zay nampanantenena omena vola nefa tsy nahazo vola iny zay no namoanjaro ny secret zay nisy nandritan'ireny ary anatin'izay koa zareo maloha nandray ny fametrana ireny membre ny bureau de vote reny ary ny eritreretin'izareo zany izay olona tokony agnaraka ny peuple-n'izareo zany no napetraka agnatiny izay ny toerana zay satria mba ahafahan'izareo magnano zay tena atao satria misy amin'ireny toerana reny ane le délégué ny candidat avoaka mba ahafana mameno tanteraka ny banga agnatiny bureau de vote reny. Ohatran'izay ny tamin'ny distriktin'ny Voimara fa fantatra atsika ndraiky koa ma distriktin'ny Voimara anisany nandalovany cyclone Gamana dia no ararotiny tamin'izay
ny fanambatambazana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitaovana ny BNGRC izay nozaraina mandritra ny ireny kampany reny ary ny tena mampalahelo dia ny fitaovan'ny BNGRC dia atao fa ny candidat zany ny vidy ireo fitaovana reo. Zay aby ny zava-misy tamin'ny distrikty Voemara ka tsara ampafantary ny hoantsika jiaby fa mba ny tena tianay dia mba ny agnanaovana fagnadediana akaiky makasiky regny fitaovam-panjakana regny. Ary fantatratsika koa nandritra ny fampelezan-kevitry araka ny voalazan'ny lalam-panorenana antsika teo ny filohan'ny repoblika dia filohan'ny vahoaka malagasy. Dia raha ny fampelezan-kevitra zay nataon'ny filohan'ny repoblika ngamba satria tsy tony officiel no ilazana izy fa fampelezan-kevitra no nataony tany amin'ny distrikty Voemara satria raha ampitahainy amin'ny discours zay natao tamin'ny distrikty Analalava dia mitovy tsisy varaka fa ny mahasamihafa ny distrikty Voemara sy ny Analalava dia fanolorana ny trano tompon'olona tao Voemara koa no nataony tamin'ny androny efatrandro tsy atongavany fifidianana ngamba zay izy nanao fanolorana ny trano tompon'olona tao Voemara. Ary azoko somary angamba donc azo alefa kely angamba ny ampany discours zay nataony filohan'ny repoblika zay mba ahafahantsika mamantatra tsara fa ino na zava-misy. Tena aminareo famampianareo indrindra ivero sosialy isaka mitokatrano ijera inona mampanirana anareo ahoana natanony anampinanareo mafisinareo ana za tsy mametsarabelatsika fa rehefa tia dia tena tia tena satsikeny zerenareo betsaka zany asa ataotsika Madagasikara zany fa zao mamina olona mahay miara-miasa koa jerenareo tsara ho azo zao fifidiana aleotsika mba tsy hotasitsoana aleotsika mba tsy voafitana mamina olona afaka miara-miasa rasolo mbavam-bahoaka andeha nohatra fampandrosoana eto Voemara no ataotsika laza aminareo fa safotra monsieur le maire satria mila olona mahay miara-miasa mba tsy hoe andeha nohatra ny fanaovana ny sekoly andeha nohatra ny fanaovana amin'ny ekitapitarana andeha nohatra ny fizarana jiro apenaka isaky ny tokatrano tsy mihina an'izany afaka mitaraje mila fampandrosoany Voemara atsy nandeha hitaraje ohatrohatran'izay ma ny discours zay nataony filohan'ny repoblika any ka dia efa nametraka prekety mazay ary nandefany huissier koa mba nagnano TV makasika zay satria nagnatriky tao koa ny huissier tamin'ny fotoana zay ka misaotratsika jiaby. Raha ny eny tsara tsika teo zany dia rehefa nanazava ny zava-misy amin'ny ankapobeny tamin'ny zavatra zay niainana tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra, ny fotoana ny fifidianana ny député Dizara zay nitarika ny lisitra firaisan-kina tany amin'ny distrikty Voemara dia nanazava izy ny amin'ny hoe nandalo tany ihany zany Andriamatoa Iany Rajoelina ary rehefa tonga tany Andriamatoa Iany Rajoelina dia ny kabary dia noenotsika teo zany ny kabary zay nataony zany filoham-pirenena zany fa tao anatin'izay dia niresahany raha ohatra fitiniko amintsika izy hoe mba mila olona mahay miara-miasa amiko koa Andriamatoa Iany Rajoelina zany hoe satria akaiky ny fifidianana ho avy ny fifidianana dia mila olona mahay miara-miasa aminy izy zany dikan'izay zany dia zao tsy mahay miara-miasa aminy zany lay solombavam-bahoaka ny firaisan-kina ray zany zay dia hoe aleo sika tsy voafitaka inga Rajoelina raha solombavam-bahoaka hanohatra amin'ny fampandrosoana no voafidiana ao Voemara zany tsy mety amin'izay satria ny eritreretiny zany dia hoe ny solombavam-bahoaka ny mpanohatra ny avy amin'ny firaisan-kina zany na mety misy fire-kevitra hafa zany dia mety hoe hanohitra an'izay fampandrosoana ataon'izay zany hoe tsy azo tsikeraina tsy azo hitondrana fanamariana zany le exécutif kanefa dia asan'ny antenimieram-pirenena asan'ny solombavam-bahoaka
ny mitsikera, manara-maso, ary raha ilaina mihitsy aza mameriny andohany ny tena fomba fiasa araky ny lalàna zay ataon'ny exécutif. De dikan'izany zany satria tsy mila olona izy zany zay manohatra ny fampandrosoana araky ny eritreretiny, fa tena tsy de tena zay le tiany atongavana fa zao hoe alao anao zay tianay atao, zay atao amin'ny district ato, fa tena mikisana ny député ny opposition indrindra ny firaisan-kina. De na le esprit an'le séparation de pouvoir raha tsy tafapetraka am'izany. Tsika moa zany efa tsy miteny intsony le hoe fandikan-dalàna nataon'ny Rajoelina tamin'iny fampelezan-kevitra iny. Fa l'esprit an'le séparation de pouvoir zany na hoe fisaraha-pahefana. Natao ara-maso ange zany asan'ny exécutif zany. Ny exécutif misy ny présidence zay tarihan'ny filohan'ny république, ary misy ny gouvernement zay tarihan'ny premier ministre. De manara-maso an'izany ny asan'ny antenimieram-pirenena am'ireo solombavambaoka misy 300 raika amby 500 izy teo aloha. Ka tsy mety aminy zany ny hoe misy solombavambahoaka hitsikera na mety hevery ny fampiasana fampandrosoana raha ohatra ka milaza azy ny zavatra tsy mety. Aka ohatra raitsika, inona ny fahadison'ny député Edy Sara raha milaza ny alahelo ny vahoaka ny any Vohimar ny amin'ny fitotongany vidiny lavanilina any amin'izany distrika izany. De mety misakana fampandrosoana ve zany? Mety manelingelina be ny fiainan'ny firenena amin'ny alalan'ilay mpitondra fanjakana mitantana an'ilay fanjakana ve zany? Na hoe mety manimba ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Madagasikara amin'ny any ivelany ve no mety ho fitondrany ny solombavambahoaka ny etaetam-ponina eo anatrehan'ny mpanatanteraka ny amin'ny resaka lavanio. Satria ny exécutif amin'ny alalan'ny gouvernemanta ihany koa no mamoaka ny fehitrandro samihafa ahafahana zany manao ny campagne eo anivon'izany resaka lavanio zany. Ny exécutif amin'ny alalan'ny gouvernemanta sy ministère ny varotra no mamoaka ny prix plancher hoe ity no vidin'ny lavanio, na maitso na masaka. Ka raha tsy mifanaraka am'izay le hevitry le mpamboly any toerana, le vahoaka ny Vohimar, ka mety miteny an'izay le solombavambahoaka zay hevitry ny vahoaka netiny na solombavambahoaka voafidim-bahoaka azy, de mety ho zay ve no olana? Ohatra zay raisitsika zay, satria efa nisy tranga mitovy an'izany. Sa le miteny aminy hoe mety foana ny vahoaka anay aty io, na ohatrinona na ohatrinona. Teto Andriamatoa vaovao Benjamin mivahiny teto amin'ny fandaratsika, tsara manamarika fa avy any amin'ny distrika ny Vohimar, Andriamatoa vaovao Benjamin mpanao politika. Ny teny teto amin'ny fandaratsika i vaovao Benjamin fa 700 ariary ny kilaon'ny lavanio maitso araky ny nambarany teto amin'ny fandaratsika. Izany manahirana amin'izany fomba fiteniny Andriamatoa filohan'ny Repoblika izany amin'ny hoe olona tsy hisakana fampandrosoana, olona mety tsy mahay miara-miasa amiko sy ny sisa. Dikan'izay zany, bravo, félicitation foana zany no andrasan'ny filohan'ny Repoblika am'izay mety ho député any amin'ireny toerana nandehanany ireny. De sarotra zany ny ikarohana an'izay tena etaetam-bahoaka satria na de zavatra tsy mety, tsy mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka sy ny ara-dalàna raha zava-misy, de tsy azo ataon'ny solombavambahoaka no mitsikera an'ilay androm-panjakana zay ao anatin'ny mpanatanteraka na pouvoir exécutif. Manahirana zany. Fa nahagaga moa tam'le kabary hoe hitan'Andriamanitra iny tsy mifamitaka tsika. Ny filalaovana an'ilay resaka finoana ohatr'izany no manahirana amin'ny raha tahaka izao satria lalàna de lalàna ihany, kanefa ianao zany miantso anarana goavambe tahaka izany amina vanim-potoana ohatran'izao, de sako-diavatra ihany tsika ny amin'ny hoe tena ahoana ara ny fieritreretan'ilay mpitondra fanjakana ny malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy amin'izany fomba fanehoan-kevitra any. Amina trangan-javatra ohatran'ireny zany de mazava tsara mihitsiny zany fa ny lalàna no miresaka. Ny tokony hisiny zay neutralité politique de l'administration zany, article 39 ny constitution zany. Zany hoe tsy fiandaniana ara-politika ny fitondran-draharam-panjakana. Vakitsika lizy faly raha ohatra voninao. Mba vakitsika ihany tony hoe neutralité politique de l'administration tony. Article 39 ny constitution
miresaka an'izany satria rehefa diniantsika zany fihetsiky ny mpitondra fanjakana tamin'ny fotoana andro iny dia tsy nametraka an'izay hoe tena fiantohana garant ny tsy fiandanina zay mihitsy le izy tsy fiandanina neutralité politique de l'administration tsy fiandanina ara-politika ny fitondran-draharam-panjakana ny fanjakana miantoka an'izany de nefa rehefa miseho amina endrika tahaka izany ary rehefa enona le kabary de misy fiandanina le izy mibaby ny administration nefa ray tompona ndraiky mpanjakana ray lehibe eo anivon'ny mpanantanteraka exécutif amin'ny alalan'ny présidence na ny filohan'ny république io ny ambarany lalam-pandrenana ny fanjakana no miantoka tsy fiandanina ara-politika amin'ny fitondran-draharam-panjakana ny filohalin-da ny fitsarana ny mpitandro ny filaminana fampianarana ary ny fanabeazana izy no mandamina ny fitondran-draharam-panjakana mba hisorohana amin'ireo asa rehetra fandanindaniam-poana sy ny fanodikodonina volam-panjakana ho amin'ny tombontsoa manokana na politika averiko tsara izy no mandamina ny fitondran-draharam-panjakana iza le izy eto ny fanjakana ny resahany eto mba hisorohana amin'ireo asa rehetra fandanindaniam-poana sy ny fanodikodonana ny volam-panjakana ho amin'ny tombontsoa manokana na politika de nisy fanjakana nandeha tany Vohimara de nisy volam-panjakana mazava ho azy netana tany satria déplacement ana filohan'ny république sy ny mpiara-miasa amin'ny tany ary misy tompona ndraiky mpanjakana marobe kanefa de zao misy fanomezana tombony manokana ara-politika amina candidat satria ny fanindry ao anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra lay antondehan'ilay filohan'ny république ary izy mihitsy ary no teny zany ho avy ny fifidianana mila olona mahay miara-miasa amiko aho zany hoe fa misy fiandanina politika zany e fanomezana tombony manokana fomba fiteniko tamitsika moa hoe ny boosten'ilay tompona ndraiky mpanjakana mihitsiny lay candidat mpanjakana satria mety natahorany tsy mipasy any amin'ny district tahaka ny Vohimara ohatra ny raisitsika zany fa ny lalàna ny mametraka misy fandraisana fanapohan-kevitra raha ny tokony izy ho an'ireo candidat zay nahazo an'izay tosika manokana fiandanina ara-politika zay de rehefa ohatran'izany zany ao anatin'ilay lalàna fehizoro 2024 tsipika ohatraohatra valo dia mitarika fanafoanana ny vato azon'ilay candidat zany mazava ho azy ny Herimara amin'ny raharaharam-pifidianana zay fa eo anatrehan'le olona zay nanitsaka an'le zava-boalaza ny lalam-pandrenana de tokony misy lalàna ny fanandrify am'izay article 39 iny fa ny article 49 ihany koa de mbola azotsika resana kiasika ity raharaha ty inona ny ambarany article 49 zay vaketsika faly ny asan'ny filohan'ny repoblika de tsy azo ampirafesina amina asa-panjakana na voafidim-bahoaka asa mandraraha hafa asa ao anatin'ny antoko politika vondrona politika na fikambanana ary fisahanana ndraikitra ny fikambanam-pivavahana izay rehetra fandikana ireo fepetra voalaza ny ty andininy ty vo maro ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana de zaro antony amin'ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an'ny filohan'ny repoblika teny gasy ane za mivakitsika zany andiny fa 7 ny asan'ny filohan'ny repoblika de tsy azo ampirafesina amina de tsy mandeha lavitra be tsika fa hoe amina asa ao anatin'ny antoko politika na vondrona politika na fikambanana ahoana moa ny itondrany ny vondrona politika ny anarany Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'ny fifidianana solombavambaoaka na izany fitondrana ny anaran'izany fotsiny aza de efa manome tompony an'ilay vondrona politika mirotsaka amin'ny fifidianana solombavambaoaka raha izay ny fahatongavany nanatanteraka an'izay fanomezana tosika sy fiandanina ara-politika ho an'ny candidat miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana na candidat-mpanjakana izay de efa fampirafesana amina asa-panjakana zany
efa fampirafesanjany indrindradrindra amin'ny antoko politika na vondrona politika zay misy eto amin'ny firenena. Zany hoe tsy neutre ratsony zany le filohan'ny repoblika au lieu de tokony ho neutre. Zany hoe tokony tsy hanana fiandanina izy zany fa ray aman-dreny. Zay nge ny antony nahatonga an'izy ity e. Tany amin'ny repoblika fahatelo no nametraka an'ity filohan'ny repoblika tsy tokony ho lehibe an'antoko ity intsony. Tao aoriana ny raharahany 91. De rehefa nanova lalam-panoloana antsika de hoe tsy mety tsony zany hoe sady filohan'ny repoblika izy no lehibe an'antoko satria manjary mifangaro le asa maha filohan'ny repoblika na voafidim-bahoaka azy sy le asan'le antoko. De misy fanomezana tombo manokana ho an'le antoko. De namboarina ny lalam-panoloana vokatry ny forum national ka nalany filohan'ny repoblika ary Andriamatoa Zafy Albert tsy afaka nitatana ny antoko UNDD izy. Lalany zany. Rehefa lany filohan'ny repoblika tamin'ny taona 777 ny président Didier Ratsiraka de tsy afaka nitatana ny antoko Arema izy ka nanao congrès ny antoko Arema de Ndia Perona Jonarvely no lany secrétaire national ny antoko Arema. Ketsapefolona nantanterahana zany. Mba hanana n'ilay filohan'ny repoblika fifatohana amin'ny asa na voafidim-bahoaka azy ka hitoerany amina toerana ray aman-dreny satria filohan'ny malagasy rehetra izy io, filohan'ny antoko rehetra rehetra io ary tsy asiana fanavahana izany. Ka tsy afaka ny amin'ny tombo manokana amina antoko izao na antoko izatsa na antoko izaroa. Fanjaran'ilay antoko no mampiroborobo ny antokony fa tsy ilay filohan'ny repoblika no mampiroborobo ny antokony. Ka raha miteny zany le filohan'ny repoblika ny aminy hoe mila olona miara-miasa amiko koa dikan'izay ankolaka le kandida miara-dian'le fitondrano no ilaiko. Olona tsy hisakana amin'ny fampandrosoana dikan'izay le kandida natolotry ny fitondram-panjakana no ilainy amin'izay fotoan'izay. Tsy hitsikeran'ny sekoly ataontsika, tsy hitsikeran'ny zao sy ny sisa sy ny sisa. Zany daholo no ambadika zany teny zay nambarany filohan'ny repoblika zany. De dikan'izay maneho fiandaniana amina antokona vondrona politika ny filohan'ny repoblika. Vondrona politika nge ny herimary satria ao anatiny ao ny antoko politika maromaro zay nanolotra kandidata amin'ny fifidianana Solombaboaka iny ary mitondra ny anarany filohan'ny repoblika. De mazava moa ny ambarany lalam-panoloana atao anatin'ny artikla 41 fo. Anjara ny fitsarana avy momba ny lalam-panoloana zany mandinika ny trangan-javatra tahaka izany. Mbola amina lafin-javatra hafa iny. Zany hoe niendriky ny fandokan-dalàna nataon'ny filohan'ny repoblika fa eo amin'ilay kandida zay nirotsaka hovidina tamin'ny fifidianana Solombaboaka tamin'ny 27 volana May lasa teo, zay nahazo tosika manokana sy fiandaniana tamin'izay fitsidiana nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny alalan'ny tournée présidentielle izay. Dia tokony misy lalàna amin'ny fanandrifian'izany amin'ny fanafonana ny vato azy n'ireo kandida. Lalàna ny fean'ny fifidianana no miresaka an'izany fa tsy isika akory mamorona. Raha hitantsika fa le loi 2018-008 de mba jerevo kely fa misy article jerevo kely 212 izy zay safiry maromaro izy ao 60, 61, 62 koa miresaka amin'izay de misy article hafa koa miresaka amin'izay ao anatin'ny lalàna fehizoro 740 ohatraohatra valo. Zay ny tany Voemara fa ny tany parafaravola ihany koa dia horenesitsika satria nanakambara tamin'ny zava-misy ihany koa Rabekijana Solofery zay Solombaboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikana parafaravola. Mbola mikasika ny fifidianana ihany nambarany de hoenotsika ao anatin'ity faniohakevitra ity. Distrikana parafaravola dia misaotra manokana ny vahoaka ao anatin'ny distrikana parafaravola na niatrika ny fifidianana noho ny andraikiny tamin'ny fifidianana iny ny zava-niseho tany dia taoriana fifidianana dia efa nandeha ny zava-nisy tao amin'ny SRNV dia efa voangona daholo ny PV rehetrarehetra ao amin'ny firaisan-kina dia nitarika izay laharana voalohany
ny candidat ny firaisakiny. Dia ny tany amin'ny SRNV tao niveau district dia maty ny jiro. Nanomboka tamin'ny 1.10 amina jusqu'à hatrany amin'ny 3 maraina. Dia taorinan'iny dia niova ny voka-pifidianana satria mamoaka tendance ny SRNV amin'ny 9 maraina, amin'ny 1.10 atoandro ary amin'ny 9 dia mbola tarika foana izay dia rehefa maty ny jiro ny apitson'iny dia amin'ny 9 dia lasa any amin'ny laharana faharoa ny candidat ny firaisakiny. Dia teo indray no nisy tsy fahamoan'ny SRNV tendance itsony. Tonga tany amin'ny SRNV nangataka ny tendance hoe ahoana ny tendance ny voka-pifidianana dia tsy afaka manome zareo. Any amin'ny bureau de vote-nay anefa dia mbola mitana ny laharana faharoa ary misy enanelam-bato 530 na 1025 any amin'ny laharana fahatelo. Dia nangataka ny confrontation ny tenako satria voarakitra ao amin'ny 170 amin'ny lalam-panorenana dia tsy maintsy manao confrontation any amin'ny SRNV au niveau en district. Tsy mety namoaka ny confrontation zareo amin'ny masolo-bavomoaka pirinasan'ny tenako dia tsy nanaiky ahy satria fiainam-pirenena io adidy amin'ny vahoaka ny manao fifidianana, tsy maintsy ampahafantarina ny vahoaka ny zava-misy mandritry ny fifidianana iny. Dia rehefa namoaka ny nanaiky any zareo bureau de vote ray ihany no nanekeny zareo nanaovana ny confrontation. Dia rehefa nakeny zareo ny bureau de vote ray nanaovana confrontation dia feno ozoka, feno rature sy tsy mitovy ny isa any amin'ny vato. Ohatra hoe ty misy PV ray 400 dia lasa natao 470, misy soratra any nefa 400 dia nataony zareo 470 le any nefa ny soratra 400. Dia ato koa misy PV fédérature dia tsonga nasina ray le any amin'ny tsigadinina ray dia tsy mitovy le soratra sy ny PV. Dia ny nature betsaka moa betsaka ny nature misy any amin'ny PV any ary ny zavatra tena nahagaga sy nasongadinina dia misy ny prix non fermé efa misokatra ny enveloppe izay avy any amin'ny bureau de vote tonga tao amin'ny SRNV. Ka eo manoloana an'izay dia tsy nanaiky moa telo amin'ny masolo-bavoaka pirinasana satria adidiko manara-maso ny asan'ireo mpanatanteraka reo dia tsy nanaiky aho fa natao ny PV dia nanaiky zany zareo hoe voamariny ny fahadisoana sy ny takosoko teo amin'ny PV SRNV ary ny PV délégué de candidat no nahitana ny marina. Ny constat koa dia miteny hoe voamarina teto ihany koa ny tsy fahamarina ny tarehimarika teo amin'ny PV SRNV nisy takosony ary manamarina zany ny PV délégué de candidat izay mirindra tanteraka ny tarehimarika sy ny soratra. Io dia ny avinay sy ny présidentny SRNV izay tao amin'ny SRNV tao parafaravoly. Manoloana an'izay dia nisy koa ny fifidianana vato izay nataony candidat tany amin'ireny bureau de vote ary niforcena le candidat forcena le mpifidy hividy ny vato vao mandrotsaka vato ary misy profo ara-dalàna izany zay zavatra rehetrarehetra zay dia efa nanaovanay requête ary misy requête any amin'ny 12 no nalefanay any amin'ny ACC satria fiainam-bahoaka ity ao anatin'olom-boafidy
no ahitana fahamarinany androm-panjakana na ny fanjakana iray ka dia miangavony amiramponareo ACC izahay mba hitsara ny fahamarinana fa oka ny tena marina niseho amin'ny titapitana ity firenen'ny Madagasikara ity ary ny fifidianana solombavam-bahoaka tena marina no iseho any distrikna Parafaravolo fa raha zao ny zava-misy dia tsy misy mihitsy ny fahamarina toerany ity fitondrana ity. Apetrako ilay mandeha matetika amin'ny teny izay iny fifidianana solombavam-bahoaka io dia fifidianana fanavotam-pirenena ka dia samy tompon'andraikitra sika rehetra na ianareo mpanatanteraka na eo amin'ny androm-panjakana rehetra oka mba iseho ny tena marina amin'iny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Sotra tompoko. Eny ary makasitrakintsika amin'ny namana zay mampita ny sary sy ny feo amin'ny lafiny teknika zany. Député Rabekijana no laza ny zava-misy tany amin'ny faritra Aloatra Mangoro district na Parafaravolo. Fa rehefa miteny Aloatra Mangoro antsika dia tonga dia enotsika avy hatrany ny fanazava-kevitra nentin'ny député Fidèle Larazarapera. Tena rehefa mihaino ny fanazavan'ny député Fidèle Larazarapera ihany koa dia hahitan-javatra tsy mbola fahita mihitsiny zany ity raharaham-pifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ity. Indrindra misy an'izany hoe PV tsy hita zany ary ny faninginana tarehimarika eo anoloany ny tena tarehimarika vokatry ny Latsabato ary dia tena misy sasa mihitsiny ary dia rehefa isaina indray le vato satria tsy hita le PV tany amin'ny CENI fa rehefa isaina indray le vato tantaran'ny député Fidèle moa zany ao anatin'ny faneho-kevitra iny dia mitombo lavitra noho le vato ny soratsoratana tao anaty PV indray le vato ao anaty vata. Zany hoe le vato zay efa tonga taty amin'ny CENI mba hanaovana verification zany satria tsy hita le PV. Tena mahatsikaiky, mahasosotra, mandreraka le zava-misy zany amin'ny hoe tahakan'izany ny zava-misy amin'ny fandikan-dalàna sy ny tsy fanarahan-dalàna izy teto Madagasikara. Andao hoe enotsika amin'ny fanazava-kevitra entin'ny solombavam-bahoaka Fidèle Larazarapera tany amin'ny district Ambatondrazaka. Ya, eo am-piandrasantsika zany avy any amin'ny namana teknisianina. Za mbola miala fa mbola misy zavatra ho resahantsika rehefa avy eo satria ao anatin'ny fikarohana marina sy ny ara-dalàntsika atao anatin'ity fandarantsika ity dia misy vaovao entiko amintsika rehefa avy eo zany atao anatin'ity fandaran'ity dia raha toka efa vonona le izy namako Falitra Mananarivo dia alefantsika avy hatrany zany ny fanazava-kevitra nentin'ny député Fidèle Larazarapera. Misy sary ihany koa tsy namana tahiry atsy zay heverina fa azo ampiasaina rehefa avy eo raha toka manana possibilité hanao izany tsika eto anivon'ny fandarana zany. Ndao ary efa vonona ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka Ambatondrazaka. Enotsika avy hatrany. Ho anahy dia zay porofo tena ahafahako miteny tsisy azo lava amin'ny tsy fetezana atao amin'ny district zay Latsahako zay ihany navoakako. Commune Manakambahiny Asirana vady rahalahy fa namekoloana izy efa mety ngamba efa mivoaka dia zay no rahanareo jery zany raha ohatra ka afaka mamafaniana antarana iny tsika isanao dia ianao eo ihany dia alarintsika dia sary mivoaka voaloha misy le manao kasikety mavomavo zay ve nitanareo misy manao kasikety mavomavo ny zavatra nitranga atao amin'ny commune Manakambahiny Asirana no anatin'ny district Ambatondrazaka mbola amin'ny andro amin'ny 12 dia miteny le mpandrindra ao anaty Borovatatsambato hoe andao osoniavina ny PV. Tsy misy fifidianana ka hoe mbola tsy vita fa ny Sambato dia atao sony ny PV raha tsy tafifidianana ty. Teren'le mpikamba ao anaty Borovatatsambato ny délégué anay zany anao sony an'ilay PV amin'ny 12. Tsy nanaiky ny anankiray tamin'ireo délégué anay reo tsy nentina anao mihitsy fa nahazo menasy farak'izay zokony io ny hafarany tamin'ny efitra izy nanaiky ihany. Satria zao ny raha miziriziry amin'ny tsy fanekeny izy dia tsy hanao an'ilay zavatra tian'ilay tolona reto atao ilay tolona efa maniry mafy zany zany hoe misy zavatra tian'izao atao dia mba nampiasa fihetsena izy aleo moa dia tiako manaiky fa rehefa manaiky dia ho ataon'zareo na ataon'zareo dia inona nataony nalainy sary ilay fanisana vato
efa avy nanao sokin'le birao le PV izy a. De nalay sara io hitantsika amin'ny tableau io zany, io ny fitsinjarana ny vato. Misoratra mazava eo tsara fa ny olona tonga mifidy de 820. Io misoratra io ato ato. Ambony le kasikety le rana maintimainty. Ny vato azo ny candidat lalana voalohany azo 20. Lalana faharoa zay za io zany na azo 20. Misoratra daholo. Lalana fahatelo 20. Lalana fahaefatra 20. Ny candidat totry ny fanjakana lalana fahaefatra. Zany hoe mitarika misaray zany ny firaisan-kina atao anatin'ilay Borofantatsambato salina. Mitoy ny sary hitatsika io. Ny sary fanao tokony hitanareo ao dia manamafy ny taremarika io. Tsy zay io. Sa efa PV io. Tenena fotsy zay sary hitanareo ina misy. PV mitakosina ny ao. I PV mitakosina io dia zao dika. Azavaiko amitsika. Misy menamena mety amin'ny sisiny ity. Misy mavokely. Rehefa jerevana zany io zavatra io dia zao ny natao. Tenenina le délégué hoe andana daholo nareo mody a fa raha pitso marainy nareo a any amin'ny président Fokotany nareo amin'ny folo maka PV nareo. De réflexion'le délégué ko miantso anazy. Monsieur le député misy zavatra fahafato. Ahoana? Asainy zareo mody zay dia raha pitso maraina amin'ny folo voalaina amin'ny président Fokotany ny PV. Dia izy zany anao io. Aty ivelany ao izy miantso anao. Zao no izy. Ndalanao verinao. De teneny zareo tsy manaiky ny candidat anay fa tsy maintsy mena PV zao alina zao zay. Rehefa niany atao le délégué koa zany satria io niany tokanana sa vehivavy io a. Zay dia raha miezaka atao amin'ny vehivavy mihitsy fa tena mety fiderana be mamioatra amin'ny lehilahy anankitelo sarako manga daholo. Fa le vehivavy anankiray mahasaha tena mitsangana sy mijoro. De lasa izy verana akao. Rehefa nivoaka izy, eritreritry zany lasa izy fa ataovy amin'izay le zavatra. Nanao an'io takosina io zareo. Eo ampanaovana an'io takosina io izy a. No tonga le délégué ko miditra tampoka. Ny anankiray mahita fa ny telo tsy mahita. De rehefa nampina signal hoe misy olona io afara io, kiropaka tampoka, lasa daholo izy rehetra avoaka ny efitra ny trano. Mitsoka zany ny réflexe ny voalohany satria manao zavatra tsy mety. De lasa le délégué ko rehetra zany sy le olona teo alohan'le PV no teo hoe fa ahoana ka tsy manaiky ny candidat nefa tsy mahazo PV zao zay. Iny ary izy PV nao raiso. De tsy le PV takosina nomeny an'ilay délégué fa le PV tena izy. Fa ty PV takosina ty zany rehefa hita le délégué ko teo a, satria izy efa naka sary tary amin'le résultat. Hitany hoe misy mitakosina. Nalay sary daholo degré tsy nitsoka mivoaka ka. De inona zavatra mitsanga ao amin'le zavatra mitakosina. Raha mijery tsara nareo dia misy soratra hoe 528. Io 528 io le 228 tary amin'le tableau natoranareo teo. Lasa natao mivadika 528. Sarotra amin'izay manko izy io rehefa lettre. En chiffre izy mbola moramora manaovany 2 lasa 5. Fa rehefa lettre amin'izay dia io izy hitantsika io dia hoe 820 sy 500 hatramin'ny vina koa 500 fa misy dia anankiroa. Raha mahita na dia misy rambona dia anankiroa midinao. Lasa hoe disaiko tsony ny fanoratra an'io. De lasa 820 sy 500 le nanorana le 500 ny tena sarota be satria 200 ny soratra teo. De lasa natao hoe 500 terena ho lasa 500 de zay mampitakosina an'io lasa misy dia anankiroa. Satria le dia taloha teo a le 200 de lasa natao M le dia voalohany de nasiana A de nasiana N de zay vao misy dia mazava tsara ny amin'ny faharoa hoe 500. 820 sy 500. Ino ny 820 sy 500 io? Io 820 sy 500 io a, io zany no resahana hoe ny taratasin'le olona nandatsa bato tao zany de 820 sy 500. Ny tonga nandatsa bato eo ambany hoe 820 sy 500. De io izy mbola mitakosina io. Io zany tokony hoe 820 sy 200 de natao 820 sy 500 indro misesy. De zao ary. Ny vato mihoatra zany a tsy misy. Ny vato fotsy le eo ambony mahita atsika sy vato maty a enina de ray. Mahita tsara nareo a. De ny vato manakevy rehefa 820 sy 200 ny analana fito. Manome firy zay? 220 sy 200. Fa tsy mahita 220 sy 200 nareo.
Satria nalana le vato matsy le vato fotsy fito am'le 20,9 diraiky 20,9. Fa aloha zareo le mikrapaka de tsy voaolo tia manty. Raha maro zany tokony 20,9 na nalana fito. De diraiky 20,9 le ambany eo. Fa tsy voaova izy fa nidra tampoka le délégué-ko. De le tena marina misoratra eo hoe iraiky 20,9 de jereo tsara le iraiky 20,9 fa tsy misy mitakosina mihitsy. Io nefa zany isa vato manan-kely. Ahoana moa zany ao anatin'ny vato manan-kely iraiky 20,9 no lasa misy vato 20,9 tampoka vato narotsaka sy olona tonga mifidy nakaiza zany telonjato ambiny. No lasa iraiky 20,9 isa vato manan-kely nefa vato matsy vato fotsy fito montsy. Misy telonjato nanjafona zany ao an. Tsy tanatin'ny karaty mazimazimy. Fa porovokanareo lasa izy le telonjato rehefa avy eo. Mijery sary manaraka atsika. Le PV any. Misy PV anankiray ao. Mahita PV tsika? Le PV io tokony misy ny isan'ny vato azo ny candidat. De hoe le PV ao sa tsy zay? Tenao misy mavokely izy. Ao mahita tsara nareo de le tinaiko anareo tany am'le tableau izy hoe 5,20 le candidat voalohany 9,20 le faharoa 9,20 le fahatelo ary 9,20 le fahaefatra. Fa le telonjato teneniko anareo lasa nakaiza io misy ho tonga tampoka eo aorinan'le 9,20 io. De mahita 3 kely nareo aorinan'le 88 misy azay eo alohany. Lasa 388 le candidat larina fahaefatra zay candidat natotry ny fanjakana. Dika zany le telonjato tadiavintsika tary am'le 221 tary hoe lasa nakaiza le mifidy telonjato aina izy nilatsaka ty am'le vato le candidat larina fahaefatra. De zao no magaga atsika. Raha tambatsika ny vato azo ny candidat tsirairay zany eto. De manina lazaina fa 20,9 vato manan-kely. Mena azy fotsika de fa mihoatra vato manan-kely. Vato manan-kely 20,9. Meka dalarina fahaefatra fotsy de 20,9. Ahoana moa mampamety an'izany? Amin'ny alalan'ny kajy. De zay mahatonga le mitakosina 20,9 satria terena mahazo 20,9 le larina fahaefatra de resy daholo zany zay. Nefa izy resy daholo. De manana telonjato amboniny zareo ao anatina salle anankiray fotsiny. Tsy mba hoe ao anatin'le commune izy mahazo telonjato amboniny fa salle ray. Salle any. Ny salle 2 koa nisy ohatran'izay. De reto zany fa isaky ny borofaka tsambato izy de omena manjatony. Normal ve le fividianana. Zay mahatonga atsika anoany tonga eto. Mampiseho porofo tsy azo lava. De nitoy ty zavatra ty teneniko anareo. Nakany amin'ny seny ty zay no meno lalàna. Hoe mahazo manao confrontation. Fa manam-pahaizana ry zalahy. Rehefa tonga tany amin'ny seny na zavatra trano. Tsy tao UPV. Tsisy UPV io tsy nisy. Tonga teo nanao fangatana ohatrany androany efa 2 andro. Tam'izay mety randrana zafy manatsoa efa miandry anao confrontation za mbola vao napiditra demande. 2 andro arena anaovako demande mandalo mbola tsy toro ihany voanjo avianao anao confrontation. Fa raha manko tsy nanaiky. Fa 3 andro ny zizo am'izay hoe ahoana moa zany ina natao ino tery le PV any aminao. Saika tsy nomeko aloha fa nalany aby io député lova io vao miaraka taminah teo izy. Saika tsy nomeko le PV taty aminah hoe fa nahoana moa zany PV koa ny alainareo nefa za mitadina confrontation amin'ilay eto ty vidividy fotsiny. Rehefa lasa tany le PV eo zay niandry. Miverina avy any ndala nareo mody. Ino ty PV koa. De naverina taminah. Nefa vetivety fotsiny de naverina taminah le PV de ahoana. Alora rapitso. Tonga rapitso verenako tany ray. Miantso zany anareo eno izy zareo. Tsisy miantso averenako. Ahoana moa zany fa le confrontation. Farany zany tsotra ihany zareo ny tena marina amin'izy mitadiavina mihitsy fa tsy hita le PV anareo. Oh. Zany hoe etsika. Hampitranga ony zany ao. De tsy nalaisanareo fepetra zay hatramin'izay raha ohatra ka hampitranga. De ina zany ny atao de atao manao confrontation na bulletin. Mbola pire no ty zavatra hitatsika ty zavatra hampitranga rehefa avy eo mbola teneniko anareo. Saika tsy nanaiky am'ireo netrehitra aloha atao ihany zany. Anao confrontation ana prix mihitsy zany no atao. Ndao de ahoana moa zany ny SRMV tsy ny NCNI satria siny zany somana PV. Ny prix ny SRMV no sokafatsika.
gaga zao fa tsy zana anao le fanamarihana fa le mpiasan'ny seni misy no tena hoe misy nanataka ty PV ty pli ty rovotra zany le pli de le izy izy a rovotra le amile tsy firovitina mihitsy satria misy fandrina zany le fandrovitana le pli makany amin'ny SNMV sara zany le tokony aty ambony le izy nosokafana taty ambany misy nanataka de aveo nasiny scotch de inona zavatra amitsany na neny SNMV koa re tsy tao koa io PV seni zany tsy manana PV ny SNMV tsy manana PV mifaida déploiement anankiray a tao anatin'le any SNMV anankiray a faida déploiement le fotsifotsy iny fa tsy le mavokely oatra teny fa le fanisana vato anankiray nefa PV ana salle anankiroa zany le oanaovatsy confrontation de manina faida déploiement anankiray fotsiny oatra ny ty anankiray a no tao anatin'lay a pli amin'ny SNMV de ozy izy le tao amin'ny seni hoe zao za re de misaotra ny seni coopérative be daholo l'équipe de zao ozy izy zareo hoe andao anaovantsika PV io soraty manomboka amle zavatra tsy hita io aroa hoe tsy hitany PV anareo a tsy manana koa ny SNMV de ina no azonay atao zany a hoe andao isaina lay a bulletin tao anatin'le pli zany rehefa nisaina le bulletin akory le agagany fa nampina 300 izy tato de lasa 388 fa rehefa nisaina ny bulletin azo le candidat rarana faefatra mbola ny ampy folo lasa 398 fa gagana gaga hatramin'ny mpiasany seni ahoany ty de io zay raha tsika mahity fa raha zahay rery zany de otrany zay magnendrikendry lasa 398 satria tsy migoropaka ho azy areo de tsy zavatra vo maîtriser mihitsy akoatran'izay de zao ny isa mifidy voasoratra anarana ny fidy voasoratra anarana ao anatin'ity salle ity rehefa lasa 398 zany e zareo amle 528 izy a mbola misy folo tsy tonga satria fidy voasoratra anarana atao anatin'io 538 fa rehefa lasa 398 zany e zareo tsisy olona narary mihitsy tamin'io andro io tsisy olona tsy afaka nandeha nifidy mihitsy a tsisy olona tena hoe tsy de niasa saina tamin'ny fifidaire fa tout le monde tao anatin'le tanàna zany ka voasoratra tao anatin'ny saly iny tonga nandeha nifidy daholo 100% ny mpandray anjara tamin'ny fifidaire rehefa nisaina le bulletin tao anatin'lay pli any SNMV tsy zavatra azay natao moa fa tsy nanoratra hoe soraty ary fa zay zavatra hitatsika ato e rehefa jerevana nefa ny taux de participation amin'ny salle rehetrarehetra tamin'ny fifidaire iny vitsy mihoatra 50%. Io anay anatin'ny salle ray 100%. Magaga. De rehefa nijery amin'izay ny résultat navoakan'ny seni rehefa avy eo jereo fa ny anay district na Batondrazaka 330 ny bureau de vote fa 328 no misoratra ao. Efa fantatro zany izy hoe reo le bureau anankiroa misy anomalie reo no tsy nataon'ny seni ao anatin'izy. Ny antony nanao PV ny seni, nanao azany fanamarena zany hoe zao ny tanga tato anatin'ity rovakasambady. Eto fiderenana amitsika hoe misy ny tsy fietezana teo le fifidiana. Tampanatanterana le fifidiana. Fa ny ananatsika profo moa zany no tenentsika fa tsy ananatsika profo sarotra manao an'izay. Fa ny tena misy profo mitoaka amin'ny tentana tsy azo lavina de io izy vetina io. Itenena satria tsy tenentsika edy tsy mitoro tsy misy profo zany tsy. Hoe tsy misy zavatra tsy mety mikasika ny fifidiana io. Fa nagagany fotsiny de zao hoe rehefa niteny taty famerana hoe misy zavatra tsy mety atao fifidiana de manonteny koa ny tany amin'ny fomba fanjakana hoe misy tsy mety koa le fifidiana. Ka raha samy tsy mety le fifidiana, zahay mahita tsy mety, nareo mahita tsy mety, inona zany ilana le fifidiana? Mietrehitra zany le tompona ndraiky fanjakana nandefa le fifidiana hoe na ny olona ao an-drano zao zany manao hoe misy nangana le siramamy tato. Zay vendeo mety misy naka le siramamy tao, inona zany dikany zany? Tsy nanjavona metana. Zay mahatonga ny mieritreritra tsara hoe tsy mampieritreritra zany na ny mpitondra fanjakana, na ny sapana raha mandefa fifidiana, na ny mpiara-mombon'antoka amitsika zay nanao fanambarana ny Amerikanina voalohany tamin'izany fa valiny volana May tadidiko hatramin'ny daty fanaovana ny fanambarana hoe fifidianana tsy misy osoka ny tadiavina eto. Voilà izy ake misy osoka.
ahoana ozy ny amerikana na européenne mitady fa fifidiana tsy misy osoko io no osoka renovaly tsy zay mpanotra reny mahita osoka fa nazareo maro laza mahita osoka zareo koa zany témoin osoka inona zany tokony atao manoloana an'izay tsy ny ataony reto mpiara-moninatika amitsika zay nandany vola nampandeha ty fifidiana ty zay zany efa ampietreretana mialohanay ina ny ataontsika misy olona voatondro mihitsy zany ina ny ataonareo koa fa mitady profonareo a menaky profonareo io apetako atrony ana aloha ambole teny namana sorato ya fantanina napetraky député Fidèle Razarapela zany zay satria ny aty amin'ny fanoherana de miteny hoe misy ny osoka ny alabato a ny ary amin'ny ankilany ary koa miteny misy an'izany de ahoana zany lay fifidianana zany ny amerikanina nefa miteny hoe fifidianana tsy misy osoka ny tadiavinay misy osoka le fifidianana teo zany inona natao de mipetraka ho an'rehetra amin'ny fanontaniana zany ya fa resahantsika zay rehefa avy eo satria nisy faneo-kevitra ihany koa zany fandraiky am'izay fa ny tany analalava koa de vao maika ihany koa tany tena enjana koa ny zava-misy tany tena pression tsy pression zany hoe fanerena tsy fanerena ny zavatra nitranga ohatra ny trangany Morondava tany Morondava tsy hifankahitana ny fanerena tany pression nazo ny tompona andraikitra rehetra ary de saika nanelina amin'ny Madagasikara ataon'ireo tompona andraiky mpanjakana rehetra ny amin'ny tena tsy maintsy atao zay mahalany ny kandidam-panjakana araky ny adevitra rehetra zany nentin'ireo kandida de hoenotsika indray fa nazava-kevitra nataon'ny José Irene zay kandida amin'ny firaisakina tany amin'ny distrikta Analalava de nandalo tany ihany koa ngarainy Ramose kely tany de hoe notsika daholo ny fanazava-kevitra sy ny feon'ny Ramose rehefa nandalo tany Analalava ndao ary i député José Irene député voafidy tao Analalava ary niarany antsonjay nandritry ny fotoana ny fampelezan-kevitra nandritry ny latsabato hatram'izao mbola misy antsonjay manaraka ny tany amin'ny distrika izay niainako ny latsahako fidina dia nandritry ny pré-campagne nandritry ny campagne de tsy nitsahatra izany fandikandalany indrindra nataony mpitondra fanjakana ny filazana fotsiny hoe candidat-mpanjakana efa tsy mipetraka ny neutralité de l'administration publique am'izany iza no any fanjakana iza no tsy any fanjakana zay zavatra zay efa manaprofo sahady hoe tsy neutre amin'ny fanjakana fa misy itino safidiny teboka anankiray zay teboka faharoa ireo lehibe ny district mitety vohitra mijery hoe iza ny lehibe ny fokotany izay ahina fa tsy ampandany ireo candidat lazay zareo hoe candidat-mpanjakana de raha voafantatra hoe reto ny lehibe ny fokotany ahina tsy ampandany de esorina mantany izany fananana ny lehibe ny fokotany zany de misy fepetra teboka telo ihany no ahafahana manala na manolo ny lehibe ny fokotany ny teboka voalohany maty ilay lehibe ny fokotany de tokony soloana raha izay faharoa nanao heloka ilay lehibe ny fokotany ka tsy tiany le vahoaka atao hoe mangataky izay vahoaka ho esorina ny lehibe ny fokotany zay zany ny faharoa ny fahatelo ilay lehibe ny fokotany mihitsy ny mametram-pialana hoe tsy mavita tsony izy zay teboka telo zany ihany no ekeny lalàna anesorana ny lehibe ny fokotany zay ve ny zavanisy tsy zay ny zavanisy fa ny lehibe ny fokotany ahina fa tsy ampandany ny candidat izay ataony zareo hoe candidat-mpanjakana dia esorina manta de ho alefa ny fifidianana de misy vahoaka tsy manaiky hoe zay tsy nanao fifidianana satria tsy nanao fahotana mafaty taminay le olona zahay ny fidy an'io zahay ny mametraka an'io
zay zany ny zava-misy fa natao amboletra na nesorina ny reny lehibe ny fokotany. Tsy vitan'izany ampivorina matetika ireny lehibe ny fokotany reny anaovana ametrahana fepetra. Izay tsy mampandany ny candidat-mpanjakana dia tapatena. Zay zava-misy. Izay tsy mampandany ny candidat-mpanjakana dia tapatena. Dia ohatran'izany koa ny chef d'arrondissement, ny délégué zany ny fahafantarantsika azy matetika hoe délégué mpanjakana, chef d'arrondissement administratif. Raha ohatra ka tsy mampandany ny candidat-mpanjakana dia mahita faisana. Libre ve zany ny fifidianana. Tsy vitan'izany ihany, tsy vitan'izany ihany. Ny mantateranay, ny ekipanay mpiara-miasa aminay, ny samborona no gadraina. Tsy vitan'ny samborona no gadraina nanaovana raha matahora. Taleo, zay mifidy an'io candidat io Joseph Irené dia migadra manaraka an'ireny. Iza moa tsy matahotra migadra. Zanak'anabavy mifaty eny gadra mitsika. Migadra zany tsisy olona tsy matahotra zany, indrindra fa eny ambanivohitra. Zay no nahatonga ny taux de participation ambany fanampiakarana forcé. Ny olona rehetra te hifidy anay dia tsy sahy nandeha mantasabato sao dia gadra. Ny olona rehetra tonga ao ka hifidy anay roana mody raha tsy hifidy candidat-mpanjakana. Mbola olazaiko rehefa avy eo ny zava-nisy nandritry ny scrutin. Fa tamin'ny pré-campagne sy campagne no resahako. Tonga tany ministra ny pêche. Tany Analalava. Nandritry ny campagne. Mizara ny fitaovana fanjonoana. Ny fitaovam-panjakana ane ka miasa. Anefa zany zavatra zany dia azo atao ny fotoana tsy fampielezan-kevitra. Efa ela nangatana izany. Fa maninona amin'ny fotoanan'ny campagne vo nomena ireo zavatra io. Influence zay. Lasa ministre ny pêche. Tonga nay ministre ny aménagement territoire. Dia nanome consigne ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana. Lasa ministre faharoa tonga ny vovonana. Président Anthony Rina Rajoy. Nanao kabary tena fampielezan-kevitra fero. Inona moa ny kabary natao? Tena tsy nareo ampandroso. Tsy mety raha olona tokony raiky taty aminareo andeha hitsikery, andeha anaratsy, andeha hisakana fampandrosoana ho avy ny fifidianana, aleo olona ampandroso, aleo olona zay ampahana zay ohatrany nanaovana chantage mihitsy ny vahoaka malagasy. Raha tianareo ny ampandroso dia aza mifidy olona nde hitsikera. Inona moa ny asan'ny solombavambahoaka? Nde isolelaka be. Tsy maintsy hitsikera ny zavatra tsy mety ataony mpanatanteraka. Zay ny asan'ny solombavambahoaka. Fa tsy hoe andeha isolelaka. Ela na analalava ny analalava. Maninona na fanamboarana lalana ny resahana io tsy ao anatin'ny PEM. Fa tamin'ny fampielezan-kevitra ho amboarino ny lalana raha mifidy olona mahay miara-miasa aminy, raha mifidy olona tsy mitsikera azy, raha mifidy olona tsy manohitra azy. Zay ny discours. Ary zay zavatra zay za efa mailo. Raha ho tonga izy dia nandefasako huissier, nanao constat. Dia misy PV de constat nataony huissier amin'ny discours rehetra zay nataony. Mazava ny voalazany lalàna. Ny tompona ndraiky mpanjakana dia tsy tokony handray anjara amin'ny fampielezan-kevitra.
indrindra fa chef de l'état, chef d'institution, manao discours fampielezan-kevitra. Zay zavatra zay a mazava be ny voalazany lalàna mikasika ny fifitianana. Inona ny saziny zany? Lalàna dia milaza tsara ary malazava tsara, miandry ny fandraisana andraikitra ny ACC-tsika. Zay mahatonga ilay tsy mbola niteny hatramin'izay fa hatramin'izao a nangataka audience publique zahay, mbola tsy nivaly hatramin'izao. Maninona moa raha olona hafa mangataka audience publique mahazo, maninona zahay tsy mahazo? Aiza ny égalité des chances, égalité de traitement devant la loi? Sika ve misy tiana zay zavatra zay a no fanazavana tsotsotra araka ny fahalalana tsotsotra zay mba ananatsika no azonay lazaina nandritra na pré-campagne sy ny campagne. Sotra tompoko. Ia, zavatra roa za moa efa tsy mitanisa ntsony le fandikan-dalàna bevata zay nitany zany député José Irene teo, fa zavatra roa ny raisiko tao anatiny zavatra nresahany teto hoe nangataka audience publique zany zareo teo anivon'ny ACC, mbola tsy nahazo zany. Ny hafa mangataka mahazo, heverina fahazoan'ny candidat zany audience publique zany na fitsarana azon'ny Besomaro hatrehany. Raha izay faharoa dia hoe efa mailo ny tsara manko manamarika antsika fa andreo atody José Irene dia administrateur civil, zany hoe mahay lalàna zany. Efa mailo izany rehefa nandehandeha ny filohan'ny Repoblika tamin'ireny fotoana fampelezan-kevitra reny le nanao tournée zany, dia efa naka vady tany izy a, dia ao zany a ny taratasy araka ny nasehony teo zany Costa tamin'ireny zavatra nitranga tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena reny zany. Dia efa any amin'ny ACC ny raharaha amin'izao fotoana izao, ahoana ny toeny eo tsika mahita izy misy lalàna avokoa mifehan'izany zavatra rehetrarehetra resahantsika izany. Dia tsy ny tany Voemara, tsy ny tany Analalava ihany, fa ny tany Ambatofinandrana ihany koa dia nilalovan'ny filohan'ny Repoblika, dia mitovitovy kabaro taminy amin'izay nalihan'ny tany izy amin'le nenazy moa zany dia ambarany foana fa dia olona mahay miara-miasa aminy, olona tsy hitsikera, zany hoe tsy mahazaka tsikera mihitsy zany le filoham-pirenena zany raha ny tena marina, tsy mety fantany. Ary teo tsika resaka talohany José Irene teny teo hoe tokony hazava tsara mihitsy le séparation de pouvoir, ary ny solombavamboaka dia natao hitsikera indrindra ny asan'ny mpanatanteraka, satria zany ny ambaran'ny lalàna nge zany, manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny solombavamboaka. Ary misy ny resaka question réponse, misy ny interpellation, misy ny fananganana commission d'enquête parlementaire, aza daholo zany, misy ny débat atao amin'izay mety ho rapport d'activité ataon'ny gouvernement sy ny sisa. Dikan'izay zany fanjakana tsy azo tsikeraina zany le fanjakana zay mitsikera zany dia ampangaina ho manohatra fampandrosoana, tsisy débat démocratique mihodina araka ny tokony ho izy eto zany. Dikan'izay zany anarana fotsiny zany le resahana hoe anteny maram-pirenena, fa ny tena izy zany araka ny teny José Irene teo zany solombavamboaka pisolelaka zany mety an'le fitondram-panjakana. Dia lasa pouvoir exécutif ihany zany législatif, satria zay tian'le exécutif ataon'le législatif ihany zany ny reveny, zay aton'ireo ihany zany tsy maintsy atsatsika, ary zay atsatsika ireo tsy maintsy aton'ny retsy solombavamboaka miaraka amin'ny retsy. Zay nge le raha manahirana amin'ity raharaha ty. Fa anontany amin'ny falitsika raha ohatra ka vonona eo le faneho-kevitry ny filoham-pirenena tamin'izy nandalo tany amin'ny district na tamin'ny Moratsimo, avy faly ay mbola manao azy ny namana faly dahoary ho any Faratsio indray tsika enao mily inona indray nambaran'ny député mily indray zany a tamin'ity androany ity, eny efa rentsika foana moa hatramin'izay faneho-kevitry mily, fa mbola notohizana ihany zany zay fampahafantarina ny zava-misy zay a. Dia any Faratsio indray zany tsika rehefa avy any Nalalavitsika, zany hoe rehefa avy any avaratra andrefanany tsika dia mitodika makany atsimo any any Vakinankaratra, dia enontsika nay fanazava-kevitry candidat Ramilson Menjanary nay mily candidat ny Faratsio.
marina hoe tena mitodika ny afaratsio masin'izao tontolo zao maso Madagasikara ray vohatra satria be dehibe ny zavatra antony tsy maintsy anarahany vahoaka zany atao hoe fifidianana solombavam-bahoaka zay natao tany ny distrikta ny faratsio iny. Raha nivokatra nisy zay navoakan'ny CNI dia mitarika ao anatina elanelam-bato raika amby 500 sy 4,000 ny tenako kandida ny firaisan-kina manoloana ny kandida mpanjakana. Marina zany dia nifidy ny vahoaka ny faratsio tamina salanisa raika amby 500 isan-jato. Hatreto aloha zany ny zavatra fantatra dia misotra araka ny tokony izy ny fifidianana ary naneo ny safidina ny vahoaka distrikta ny faratsio na dia teo ary ireo tsy fanarahan-dalàna na dia teo ary eo endrika rehetra zay atao hoe faneriterena nandritra n'izany fampelezan-kevitra tao anatin'izany latsabato ny andro ny 2020 zay ho resahako ihany ny satria ny anatin'izany. Raha ny zavatra nisy dia ny tena dia niomana tao anatin'izany fifidianana député zany satria efa maro ny telo ny latsaka fa nefa nio zany tena niomana ny taiza vahoaka nandritra n'izay fotoana izay satria teo maty am-perinasa ny député anay député Papasolo ary zay rehetrarehetra zay no efa tao an-tsain'ny vahoaka ny distrikta amin'ny faratsio fa niza ilatsaka ny afaratsio dia mily no miendrika ho député amin'ny faratsio satria nahazo larina faharoa foana hatramin'izay. Ary tao anatin'izay nisy ny kandida mpanjakana zay nidina tany satria rehefa nisavily volina eran'ny Madagasikara teo dia latsaka tany afaratsio. Dia zay rehetrarehetra zay no anisany hoe tena nampitodika ny vahoaka malagasy mitodika ny afaratsio satria ifidy amin'izany solombavam-bahoaka zany. Niezaka tena nanao ny fampelezan-kevitra zay tena hevitra ny mampidina ny zaraina tamin'ny vahoaka ny taizan'ireo vahoaka ny distrikta amin'ny faratsio ireo. Fa zay kosa tsy nanery zavatra fanomezana fa zay moa ananan'izay dia nanezaka na nizaran'izay hitany sy nitolasary moa fa hitanareo any anaty tapazotra serasera any amin'ny paziny any fa tena nizara amin'izay rehetra atao hoe tena ahafahana mambabo ny fony vahoaka ny distrikta amin'ny faratsio. Zay anefa ny zavatra nisy iny ny ratsika nahita ny vokatra fa be dehibe atao hoe zay ny entana ny zaraina. Fa faharoa manaraka an'izany dia eo anatin'izay ny resaka tsindry raha matahoro atao ampiasa mpanjakana satria ny vahoaka ny distrikta faratsio dia fahatra-panajana zany atao hoe fanjakana zany ka na dia efa tsy tompon'ny fanjakana ary izy dia terena ireo mpiasa mpanjakana. Anisan'izany isan'ny tena hita hoe tsy fanarahan-dalàna satria teo anivon'ny fahasalamana dia tanitra ny andro fampelezan-kevitra dia naafektena ny CFCSB2 tany Atsapamahazo, commune Atsapamahazo, commune Vonamony Atsimo, commune Miandrarivo ary tany amin'ny fokontany Nambondrona satria rehefa tsy manatitra rehefa tonga ny fampiatsona ka tsy tazana eo ianao dia afekteny ianao zay. Ary zany rehetra zany dia endrika anankiray tsy fanarahan-dalàna zay hita latsapa tao anatin'izany rehetra zany ary farany rehefa tena tsy hita tao anatin'ny sehatry fahasalamana dia naafektena mihitsy ny ex-inspecteur tao anatin'izany distrikta amin'ny faratsio zany. Ary teo anatin'izay dia teo anivon'ny fampianarana ny mpampianatra atao hoe ny sefy zapo rehetrarehetra moa zany hoe tena lokalokana tao anatin'ny fampelezan-kevitra hoe ny sefy be ny tanàna sivy miara-manoana ny kandida mpanjakana ny tompona raiky mpanjakana rehetra fampianarana fahasalamana hatramin'ny sefy zapy hatramin'ny président poko tamin'ny 10 hatramin'ny carte mobile amanjato ny 500 dia tena manoana anazy. Ary zay rehetra zay no anisan'ny anerena satria rehefa nandeha ny fampelezan-kevitra dia hita ihany tao anatin'izany rehetra zany hoe ny vahoaka ny distrikta faratsio dia tsy nanaiky ny teritery fa tena raha mahita reny atao hoe fampelezan-kevitra tany avy ny commune Vonamony Atsimo tamin'ny faradoboka tany faratsio zay karnavalina tsy mbola nisy ohatran'izany tany hoe tena tsy hita ny lohany sy ny farany zay tena naresy lahatra ny vahoaka hoe tena olona no fidinay dia io ny kandida ny firaisan-kina miny zay fa miaraka ny taizany miaraka amin'ny vahoaka ny distrikta amin'ny faratsio ary efa be dehibe niezaka natao nandritra n'izay fotoana hoe nieritretina hitorana zany etaeta ny distrikta amin'ny faratsio zany. Ary zay indrindra no hitenenana hoe be dehibe ny tsy fanarahan-dalàna ary zavatra misy tao anatin'izany na resaka fanerena fanaovana propaganda nandritra ny andro fampelezan-kevitra dia nisy fanamboaran-dalana tany Ambatofitsy Ambohiborona dia mbola nisy fanamboaran-dalana ihany ary mbola sakanana ny olona fa tsy mandeha io lalana io raha tsy vita raha tsy mifidy ny kandida mpanjakana. Anisan'izany ary zay nitenenana hoe ny kandida ny firaisan-kina dia tsy nanana ato tsy nanana fahefana hanendro mambo raha anatin'ny
bureau de vote na reo se fokotany reo na atokeo reo mpikirakira mpikarakara rehetra hatramin'ny andro ny fifidianana na hatraty amin'ny SRMV zany sy manana atoana ho an'izay ny kandidata teny Ivo Firaisankina fa efa zareto anatin'ny fitondram-panjakana zay ny atao hoe ny délégué-mpanjakana se fokotany mpikarakara nanolotra n'izany atao hoe olona atao anatin'izany mpikarakara ny andro ny fifidianana zany gaga nefa ianao ateriana fa maheno hoe tena misy aseserana no tena hoe sady délégué ny président bureau de vote lasa délégué amin'ny candidat zay hita zavatra tsy marina ary tsy mitombony zany zavaroatran'izany zany nitenenana ny atao hoe fanampanina rehetra na ny andron'ny propagandy zay tena hitanao hoe tena zany natao hoe tena fisainana olobe eto amin'ny firenena fa tsy nihevitra no entiny fa nieritreritra tena izara entana izara zavatra ambabonany fony io fa zay nitaiza hoe tena nivandro fifidianana de tena hoe vahoaka mandinika afiana tsara zay satria zay tena zay tena nitezana tany amin'ny district Avaratsy hoe vahoaka mandinika ny vahoaka rehefa fifidianana fa tsy vahoaka mandinika ary tena voarain'ny vahoaka zay tian'izay tany anivon'ireo atao hoe mpifidy ary zay no anisan'ny tena hoe raha ny fifidianana amin'ny akapobeany tany zotra ara-dalàna ary io rehefa araka ny tena hoe ny fifidianana tsy maintsy misy ny resy sy maresy ary zay nisy tomana hoe rehefa mbaresy de mamanaja teny fa lasa mame ohatra rasy ho amin'ny firenena ary ao anatin'izany indrindra no etsona ao anatiny hoe ao anivon'ny fitsarana avy hoe mba hitsara-pahamarinana tsara araky ny feo fieritreretana fa tsy andray baiko ao na tsy ny leva amin'izy satria atao hoe fifidianana safidim-bahoaka io safidim-bahoaka zay tena zavatra manan-danja ao anatin'ny tany demokratika zay ao anatin'ny tany tandalàna zany raha tena ametraka firenena vanona zay natao hoe faratapon'izay ka raha zay no sosiana mbola amirina natao hoe ny commune Faratsy ho any tsy nisy be ny tanàny fa mbola endrikendrika fampijoroana vavolombelona tsy mariny namonona natao hoe vato tany amin'ny fokotany matsinjo mampiavana zay zavatra misy zay mbola nampijoroana reo atao hoe be ny tanàna reo olona ajoro manao vavolombelona tsy marina hatram'izao rehefa vita ny fifidianana zany atao hoe fizarana volo zany any tokony hita zany tao anatina trasina PV satria ny se fokotany sy ny aseserany nahitan'izany tany ivelany reo hoe de anaika an'izany sy hoe soraty ao anaty PV ya misaotra ny namana teknisiantsika nandefa n'izay fanazava-kevitra ny etomily zay mbola mikarika an'le atany mora moa fa misy fifantsina kely teo amin'ilay oronam-peo fa ikongo ny resahantsika indray ary tamin'ny fandalova ny filoham-pirenena tany ikongo atao anatin'ny fotoana fampelezan-kevitra ihany fohifohy somary metsiketsika ny sary de ialana tsiny amintsika fa ny fahazoantsika ny feo aloha tena efa zava-dehibe ny antony manko zany atao anatin'ity fandarantsika ity de omentsika daholo zany reo endriky ny porofo nandalova ny filoham-pirenena zay nametosika ny kandidat-mpanjakana tany amin'izay ny lalovany zany de ikongo misy any député Brunel zay nirotsaka tany amin'izany district zany ihany koa zany no alefatsika de hoenotsika lay tosika lay endrika fitanilana zay natao tamin'ny kandidata ny toerana zay miaradia amin'ny fitondram-panjakana afahantsika manakatra ny amin'ny hoe tena tsy napetraka n'le fitondram-panjakana mihitsy nanao an'izay endrika fitanilana ho an'ny fandikan-dalàna zay amin'ireo kandida ny aradia amin'ny fitondram-panjakana daondray reny itsoka ny tany ikongo Mirakapampisolitsika, miavoatsika ny lalana, miaraka andositsika, dia zay ary noteneniko anareo. Firy moa ilay fifidianana atao eto le daty 29 mai. Tadidinareo zay 30 mai anniversaire-ko. Noho izany dia zao, rehefa n'Antananarivo mba te handray vaovao mahafinaritra be hoe efa mamaly fitiny vahoaka ny Kongo te andoso ny vahoaka ny Kongo tia ny cadeau d'anniversaire anao monsieur le président matyka nareo ataviaky satria moa zany hoe anniversaire ny giafoloha zany 30 mai mialatsiny fa izy moa ny teny an'izay anatin'izy de hoe mba te aheno izy zany cadeau d'anniversaire avy ny Kongo efa namaly fitiny vahoaka ny Kongo te androso ny vahoaka ny Kongo de valim-pifidianana io zany io zavatra resahana io zany raha tsy tsika resahana fotsiny raha mijery isika raha resaka hoe valim-pitisy te androso ny vahoaka ny Kongo azo verifiena angambo zany tamin'ny élection législative afony nirotsaka tamin'ny alalany isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny député Brunel tamin'ny fotoanandro fa mbola azo verifiena koa zany tamin'ny élection présidentielle na
tany amin'ny 2018 na tsy fantatro ny élection mety nisy teo anelanelan'izay. Azo verifiena anie zany tamin'ny résultat iny. Zany hoe tsy de mahasosotra raha mety mahita amin'izay tsika faly hoe ny résultat ny élection présidentielle 2018 19 plutôt tany Ikongo tamin'ny 5 taona lasa mba verifie kely raha mba mahita tsika satria manitikitika kely tsika any mamaly fity ny vahoaka ny Ikongo te androso ny vahoaka ny Ikongo ohatrany hoe aty amin'ny 2024 ave vao mangetahita fampandrosoana ny vahoaka ny Ikongo nefa to matoy izy na solombavam-bahoaka tamin'ny alalany isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelina zay Brunel Razafy andro fa tamin'ny fotoanandro ary natao vice président ny Assemblée nationale mihitsy de efa ny Andrandra fampandrosoana ary neritreritra mba hanana lalana tsara mba hanana foto-drafitrasa toy izay hananany Madagasikara rehetra zany ny distriktan'ny Ikongo. Etra gagagaga ihany tsika hoe aty amin'ny 2024 ve vao eritreritra ny vahoaka ny Ikongo ohatrany tsy marina zany fa afaka miteny tsora fotsiny izy ny amin'ny hoe tsy mila tsony amin'ny Brunel fa dia mila ho lafa akoatra azy ho an'ny distriktan'ny Ikongo dia mandroso amin'izay zany nareo. Tahak'izay manko le fanehoan-kevitra rentsika rehetrarehetra io hoe raha te handroso tsika tsy tokony hisy sakana fampandrosoana ampy zay nitsikera samihafa raha ohatra ka misy ireo foto-drafitrasa rehetra tokony azony any amin'ny distrika hafahafa dia tokony azony aty amin'ny distrika zay misy anareo aty dikan'izay zany de hoe ho an'izay distrika zany izay te handroso dia tsy maintsy mifidy herimara zany. Zay nge manahirana ao anatin'ilay hoe fampifangaroana zany le raha-rahampanjakana sy le raha-rahana tompy. Nefa de voa izy na mandrakariva hoe tsy misy distrika adino. Ay misy distrika ametrahana fepetra zany raha tsy miaraka amin'le candidat, miaraka amin'le filohan'ny Repoblika. Zay zany ny zava-misy amin'ny ankapobeny. Adino le distrika raha vao miaraka amin'ny mpanohatra, fa rehefa tsy miaraka amin'ny mpanohatra le distrika zany mazava ho azy tsy adino le fitondram-panjakana. De tsy mipetraka amin'le toerana maharay aman-dreny azy le fitondram-panjakana fa mipetraka amin'le toerana mahalehibe ny antoko azy sy manasokajiny amin'ny hoe ity akaiky ny fanjakana satria akaiky ny mpandobary ity any mpanohatra ity. Fa misy nge mieritreritra fa akaiky ny mpandobary fa navary tena tsara raha tsy azony naventina ampango mety manahirana azy. Tena manahirana le raha amin'le karazana langazy samihafa zany. De aleo jerevantsika indray ary faneho-kevitry izy angamba no alefatsika Dodo raha Tolo-Janahary Maharava Dodo efa maika be mihitsy androany hoe inona natao mandeha ny fotoana de mitodika aminareo solombavam-bahoaka namana miandro ny vahoaka malagasy ndao za tsisy de notsika faneho-kevitry raha Tolo-Janahary Maharava na Dodo ary ny fitenenana tompoko zay moa tsy candidat ave tsy député fa fahatsapana inona ny tokony atao amin'ny raha ty anao aza mitanisa koa ino raha misy fa inona ny tokony ataotsika fahitanay azy manko ny zavatra misy fantikan-dalàna be natao io na ny mpitsara zao fa fantany tena ohatrany tsy tena tsy misy lalàna fa ny fampiasana ny prérogative de puissance publique nataony filoham-pirenena nandrerare propagande reny de manarzo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zany hoe ohatrany verina ny fanjanatany isika zao verina vahoaka andevo ny vahoaka malagasy am'izao satria zay ty lehibe atao mirere areo fa nareo fampandrosoana natao fanjanatany ake nisy fampandrosoana lavitra no zavatra ataonreo io manao antony namana any amin'ny faritrany zay de miteny an'izany zonay zany na ia valy retsy valy zany hoe fa tsy tianareo raha teo inona moa tokony hitiavako areo tena ratsokay io lasalasany reto namana antiasaka reto zay fa nareo betsireo misy tena manora ny tena raha ty fa ny antony zay nazo ny olona taitsy eritreretinareo mafy eny nazo ny ralava zany mafy mifampitorana nazo ny brito reo zany zavatra nisy tany président de la république tonga tany nandeha tany vohibaty président de la république tany ambatifinandrana tany amana azao zay ny zavatra fo problème eto sy ny voaka mpividianana voaka io fa ty tsy fanajana olona ty latsaka ambany tsika mipody andevo zay eny de mainterpellé ny communauté internationale les zareo zay mameo garante
tanjalana zany communauté internationale zany nge garant zava-misy maneran-tany zany bon gouvernance zany zany état de droit zany sauf le to état de droit reatsika communauté internationale ka hoe hanamarina anareo voka vikaviviana ka miantso anareo communauté internationale zany hoe jereo tsara ty raha ty atsika gasy raha roana no vonona zao fa raha roana gadrana reo foana hanakatra olona firy loatra anareo fanjakana ty amondro olona firy loatra anareo ty zavatra ataonareo ty atsika gasy hoe de vorona foana le adevitra zany de ohatra zany fa le koa hoe raha ny prérogative de puissance publique zay fataniny lalana tsy azo ampiasana mandritra ny propagande mbola hodina fanina eto foana hamarinina ny fomba maty tombola zentarina efa analikana olona fa volasintsinina ny gasy zany ka nizay tokony antsika bebelo iny ny tenin'ny Ratolo Janary Maravina Dodo zany avy any amin'ny solitena ny candidate Christine Razanamasoa avy any Ambatofinandrana fa andao vakitsika faly lay voalaza ny loi organique 2018-008 219-220 zay angamba ny resantsika aloha tonga de le 220 resantsika aloha le 220 de le version VF VM article 220 ity zany eo anatin'ilay loi organique 2018-008 l'usage de ressources administratives ainsi que des prérogatives de puissance publique à des fins de propagande électorale entraîne l'annulation des voix éventuellement obtenues par l'option ou le candidat ou la liste des candidats mis en cause dans la ou les localités où l'infraction a été constatée et est puni aussi d'une peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Zay zany ny fampiasana ny andraiky mpanjakana ao anatin'le prérogative na puissance publique ho an'ny tombontsoa manokana fampelezan-kevitra ara-pifidianana dia mitarika fanafoanana ny vato azon'ireo candidat na lisitra na candidat zany voakasika zany anatin'le toerana zay nitrangan'ilay fandikan-dalàna mazava tsara zany ary voamarina a été constaté zay zany le izy tsy maintsy miezaka mitondra an'izany tsika sady mitondra ihany koa tsika fanazava-kevitra no mampahafantatra ny vahoaka satria ilaina ny fahafantarana zany araka ny nambarany Dodo teo zany ary amin'ny article 219 miresaka hoe toute personne non fonctionnaire ozy izy exerçant une haute fonction ou un haut emploi civil de l'État non candidate convaincu juste de distribuer des professions de foi et des circulaires, de diffuser des slogans ou des discours liés, des discours liés à la propagande électorale ou référendaire dans l'exercice de sa fonction aussi, ou à l'occasion de l'exercice de celle-ci pendant la durée de la campagne électorale pour le compte d'un candidat, d'une liste de candidats ou d'une option sont punis d'une peine d'amende de ariary 2 millions ariary na 5 millions d'ariary zany misy resaka an'izany koa zany ao anatiny na resaka fanasazina zany sy ny resaka lamandy tokony ho aloha zany lalàna zany resantsika eto aminatina fotoana fampelezan-kevitra tahaka ireny ho fahafantarina ao ambe sy maro zany miezaka mitondra an'izany tsika satria everitsika fa zava-dehibe zany ary rehefa miatrika zavatra misy daholo ny dingana rehetrarehetra vo atao fa tsy ohatran'le olona mafana fo miresaka ato anatin'le pejitsika ato anatin'le MBA za de manao action fa aza amina ny andro mitanisa ny zavatra ataony Cédric fa nga izy ty etika fanapo be ohatr'izany ary zay mihitsy ny nambaran'ny Fidèle Larazarampera androany fantatra ny hoe miatantony olona fa tsy maintsy épugena daholo zany tsy maintsy mandeha amin'ny antanatohatry ny fampahafantarana ny zava-misy fa tsy taitaidronono mandroatra fa raha ohatra ianao te hanao action de ndana taritiny ny olona fa aza mampirisika fa misy ny miambara tongan-javatra samihafa amina trangan-javatra ohatran'izao ary misy mpitarika rehefa manao zavatra mila fandiniana tsara ihany koa mila fandindrana coordination organisation ary tsy maintsy miainga sy mandinika tsara ny zava-boalaza ny lalana rehetrarehetra ary rezomeny lalàna amin'ny candidat voakasika koa tsy maintsy ampiasany zany any amin'ny ambaratonga mpitsarana rehetrarehetra de eo anelanelan'izay misy ny fahafantarana zava-misy fa ny voaka malagasy misy ny fananganana ny komity
tahaka ny KMSB sy ny sisa sy ny sisa. De fantatra ny tokony atao rehefa avy eo, arakaraky ny zavatra ataony ny androm-panjakana tandrifon'ny raharaha. Zay manko le mila mampitandrina antsika, betsaka amin'ny papirisika. Fa rehefa tonga ny tokoa, de olona papirisika, reny olona reny tsy tazanao. Ka anaty famialona ny manao zavatra, fa tsy ny olona zay mitomany anao action rehetrarehetra ao akory, dia raisina ao anatin'izay hoe fahalemena ho an'ny aty amin'izay mieritreritra fa tsy maintsy hilaina anaty fandrinana. Ary zay dia apetratsika mazava tsara. Manana mpitarika ny vondrona politika firaisan-kina. Izy de mirala. Misy solombavambaoka raha teo am-perinasa, misy candidat solombavambaoka zay efa nambaran'ny HCC Vonjimaika amin'ny fahalaniny. Misy candidat solombavambaoka zay mbola miady amin'izao fotoana izao, ary mametraka rekety amin'izao fotoana izao, mahatsiaro manina amin'ny fahamarinana. De mbola alamina sy arindra daholo zany zavatra rehetrarehetra zany, fa ny fahavononan'ny KMSB dia efa mipetraka any amin'ny distrika maro samihafa. Tsy maintsy etsika izany fanazavana zany. Hialana n'le olona le taitaidronono mandroatra, le indraindray tsy mieritreritra ninina fa efa any anatin'le famporosiana ny azy mamaiky azy de mieritreritra fa manana marina eo anatrehan'ny fandaminana samihafa zay tsy maintsy tokony heverina fa ao anaty fahamialona zany. Zay ny amin'iny fa raha ny fantatra dia tokony efa andalana miazo aty amin'ny fandarantsika zany ny namana avy any Fianaratsoa. Zay ny tiako tenenina hoe na ny avy any Fianaratsoa tonga eto manitry ny andro maharitra raha misy asa daholo ataon'izy ireo. Ny any avy any Morondava raha ataon'ny Jean Maro, misy asa ataon'izy ireo eto. Ny avy any Miandrivazo misy asa. Ny avy any Mahajanga ry Afakandro Kristian misy asa ataon'izy ireo eto fa tsy mipetra-potsiny. Ny avy any Faratsoa misy asa. Ary mifampizara asa daholo ny any amin'ny sehatra rehetrarehetra any. Zay mampamay volo-tratra ny Rajoelina io, ny mba harovanay koa ny safidinay, ka samy aro ny safidiny io zany ko. Tsy maninona zany, lalàna no mampiresaka ny olona mba hiaro an'izany safidiny zany ao anatin'izay tena hoe heverina fa marina sy ara-dalàna arovan'izay. Misy sehatra iraisam-pirenena manara-maso ny fifidianana sy ny fiainan'ny firenena. De reny sehatra iraisam-pirenena manara-maso ny fifidianana sy ny fiainan'ny firenena ireny de nomena teny koa tamin'ity androany ity. Rehefa nomena teny zany dia ny maître Yanitra Razafy-Manantsoa no naneho hevitra zany, zay ny vatana tamin'ny sehatra iraisam-pirenena. De arahantsika ny fanehoan-kevitra amin'ny teny vahiny nataon'ny maître Yanitra Razafy-Manantsoa zany tamin'ity maraina ity, teny amin'ny hôtel Panorama Andrainarivo, ny vatana tamin'ny sehatra iraisam-pirenena zany eo ireo diplomate zay partenaire technique et financier à Madagascar miasa simonina eto amintsika, fa misy ihany koa zany ny any ivelany any manara-maso ny zavatra iainan'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny tamin'ny fifidianana iny. Arahantsika ao anatina minitra vitsy zay de miverina amintsika satria raha ny fantatra de efa ao ambadika ny vahintsika. Je m'adresse personnellement, je m'adresse au nom de la plateforme Fraisakin. Vous, la communauté internationale, vous qui avez participé au financement des élections, vous qui avez vu toutes les irrégularités, toutes les anomalies, toutes les fraudes électorales massives dans tout Madagascar, on s'étonne actuellement de votre silence, votre mutisme par rapport à tout ce que nous avons soulevé aujourd'hui, hier et demain encore. Nous allons encore parler de toutes ces fraudes. Donc par rapport à tout cela, nous faisons appel à vous. C'est vrai qu'il y a le principe de non-ingérence que vous protégez depuis longtemps, et par rapport à ce qui s'est passé à l'ambassadrice de l'Union européenne, peut-être, je dirais, peut-être, mais aujourd'hui, nous vous sollicitons de dénoncer, de réagir et d'agir
par rapport à toutes ces fraudes. Parce que ce n'est pas normal qu'un pays qui se dit démocratique, dans ce pays qui est Madagascar, en 2024, on assiste à de graves fraudes électorales. Merci. De iny zany no afatra nampitaina ho an'ny sehatra iraisam-pirenena zay miasa somoriny eto Madagasikara ary misy hainko moa zany lasa misavorovory be ny resaka sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoan'izao lay fotoana andrasana ny fandehanan'i Isabelle Delattre hiala Madagasikara satria dia tsy faniriny fitondram-panjakana ny ara-iasa aminy vokatry ny fanehoan-keviny ny fanapahan-kevitra raisin'ny FMI, Banque Mondiale maro be ny zava-misy fa hitantsika moa zany fa mbola tsy amin'izay indray amin'ity fandarantsika ity zany satria mbola miresaka aloha tsika ny zava-misy androany teny amin'ny panorama. Efa hitako aketo ny député zay candidat natolotry ny firaisan-kina tao Fianarantsoa voalohany F1 zany dia docteur Brito Tsilefnirina. Miarahaba docteur. Miarahaba miarahaba ny technicien nagnambadika agny miarahaba andreo mpagnaraka sy tapaka nyty fandaharana ty. Maromaro efa nisy fotoana efa teto amin'ny fandaharantsika ihany ny candidat mamovatsika Brito Tsilefnirina zay tao Fianarantsoa tao de tena nisedra ny tseraniaina koa zany candidat amin'ny firaisan-kina tao Fianarantsoa zany satria de fatatsika fa de tompona ndraiky mpanjakana anaty gouvernemanta anisan'ny mpandrindra amin'ny fampelezan-kevitry ny arainy tamin'ny fampelezan-kevitra filoham-pirenena no candidat amin'ny fitondram-panjakana tao, candidat mpanjakana ary ny vaovao rehetrarehetra dia tsy toko tsy firohana ny fitaovana sy ny sisa sy ny fanerena samihafa tao amin'izany Fianarantsoa zany kanefa tsy nilefitra araka n'izay anaran'izay Tsilefnirina tsy nilefitra ny candidat ny firaisan-kina ary na inona zany zava-misy amin'izao fotoan'izao de mbola mijoro hatrany manao ny ezaka rehetrarehetra ary zay le tiako tenenina hoe mbola eto atoerana daholo ny namana rehetra amin'izao fotoan'izao miezaka mitady vahaolana mamaha n'lay raha rasy le zava-misy io zay makarary ny vahoaka amin'izao fotoan'izao ary lay osoka ara-pifidianana maro be io de tsy maintsy mandeha amin'ny antanatohatra zany tsika eo anaty zavatra rehetrarehetra fa tsy olona ny ivelany any mandeha mampresidisika fotsiny zany no hoenona fa eo anatrehany zavatra rehetra mametraka paikady tetikady mba ahafahana tsara mitondra ny teraraha ty makany amin'ny fandresena zany. Ino ny zava-misy androany docteur Brito Tsilefnirina afaka namoaka indray zany ny candidat amin'ny firaisan-kina zany ireo zavatra tsy mety rehetra, ireo zavatra heverina fa fandikana zay voatondro ny lalàna nataon'ny tompona ndraiky mpanjakana miainga avy any ambony ny filoham-pirenena ka hatraty ambany hatrany amin'ny resef fokontany ny fahitanao aloha sy ny fahenonao an'ireo nambaran'ireo candidat avy any amin'ny faritra rehetrarehetra zany tamin'ity androany ity satria maro be ny candidat amin'ny firaisan-kina misy hatramin'ny tsy miankana raha tonga teny amin'ny panorama. Androany tokoa ny famotoana teo amin'ny panorama ny candidat ny firaisan-kina na lanina sy lany manerana Madagasikara samy miezaka naneho zay resaka nagnambara ny zavatra nyaingany sy zavatra misy tagna amin'ny distrika nisy azy tagny misy ny zavatra nitovizana misy ny mety hoe samy nahafa azy arakaraky le candidat ny mpanjakana zay nilatsaka ny mety hoe mahasamihafa azy sy niakina tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena tagna toerana raha ohatra ny zavatra hita ohatra ny hoe iombonana aloha de le fampiasana ny herim-panjakana izany hoe fanaovana be tena fanaovana tsinitsinina sy hita talatra mihitsy le neutralité ny administration sy hita talatra mihitsy le hoe mba nangalahala le fifidianana fa ohatra ny kalazana soforme angamba no azo ilazana azy satria le olona sy afaka naneho tena hoe naneho an'le safidiny amin'ny ankapobeny beka be ny zavatra hita anisan'ny zavatra tena ohatrany hoe mampalahelo ary hita ohatra fotsiny kany Fianarantsoa zao resako hoe tonga le olona mpifidy anay hifidy tsy afaka mifidy satria magnino tsy ao agnatin'ny listom-pifidianana magnana karaha-pifidianana nefa izy nivoaka talohan'ny 16 novambra 2023 tamy tokony hifidianana tamin'ny filoham-pirenena fa tsy nifidy satria zay moa le toromarika hoe tsy nifidy ny atokotiko Madagasikara tamin'ilay fotoana rainy de tsy nifidy tonga indray tamin'ny député teo hifidy tsy ao agnaty lista zay renay amin'ny site ny senila izy ao izany hoe
Mampametram-panontaniana, misy fikombakombana ve sa piratena le lisym-pifidianana de misy kombakombana de anisan'ny zavatra tokony hatao zany hoe jerena io lisym-pifidianana io ampitahaina amin'ny lisitra misy ny palafy ny seny ary tena hitovy ve le palafy tena izy ve le zavatra zay le lisitra nandehana le registre zay nataon'olona sy nietary amin'ny birao-pifidianana. Tsy mba olo raika fa maro amin'ny manjatony amin'ny arivony ny olona ny velona tonga hifidy indrindra ny mpifidy anay ary zay fantatry zareo hoe tim zay moa zany satria magnana soloteny isam-pokotany le olona reo isaky ny boriboritany de ray mahalala ohatra tsy olona ty sy namana ty sy namana de miisa ny zavatra hitako asapako la isa ao agnatin'ny lisym-pifidianana ao agnatin'ny registre igny tsy miova fa le agnaran'le olona ny sao zany hoe esorina zany de misy agnarana hafa ampidirina de anisan'ny zavatra mampalahelo zany sy fahatanatalatra na fahamarinana amina zavatra ohatran'izay ray zay hoe mampametram-panontaniana iza ny nanao an'io ary tokony ho adiadiana hoe avy atao amin'ny seny ve lesiko raha tsy ny seny tokony magnadiady izy mivery ampitahainy alainy le registre tagnany fokotany zay nampiasaina ampitahainy ao agnaminy de anjarandreo le mijery ho aniza marina ary iza no afaka mitoro satria raha atao ka tsisy palafindreo de anjarany sainy izy zany tokony hitorony olona hoe fa maninona ty ny tsisy palafinay misy nanolo zany ty boky ty ka anjavatra miseho zany zavatra ohatran'izay ary tsy mampino mampieritreritra hoe saotra tokony ampitahaina le registre électoral sy ny original agny amin'ny seny kofo tena jerena zay zavatra zay ray zany zay eo koa le fandikan-dalàna nambola tagny amin'ny pré-campagne na nandritry ny campagne taiza teto ambony tany nisy filoham-pirenena hanao propagande na solombavam-bahoaka ho fidio ny laharana fahaloa miasa anareo vahoaka ny firenena mitady fampandrosoana anareo de io ny olona afaka miara-miasa amity fahazany mpanoa ny confirmé mihitsy zay amin'ny CD zany eran'izao tontolo zao nahita fa nipublien'olona tamin'ny FB zany zavatra ohatrany ary ny confirmé 30 mai izy ny anniversaire-ko mitady cadeau d'anniversaire aminareo amin'ny 29 mai ikonko ohatran'izany ambato firemitwana ikongo fianarantsoa vohibe koa ngamba raha sy tisa mamy district nandehanany ka zavatra ohatran'izany satria tsy filoha amina toko izy fa filoha malagasy de tokony hoe mba hitazona an'izay ohatrany hoe mizana tsy mitanila zay tsy fiandanina fa nyzanona maharay aman-dreny na raha-pitondrana azy satria mbola izy aloha no eo izy no ekeny lalàna na sy akatoavin'ny maro anisy ary de ny lalàna ny mametraka azy ao zay lalàna tokony ho jerena sy tisy fagnarenana satria potika le firenena raha mitohy ny zavatra ohatran'izao miasy agny am'le résultat ny fifidianana hoe lanina sy lanina le olonanako fa hoe ho aiza no ho avy mity fireneny ty aiza le fahamarinana aiza le état de droit le fagnarahan-dalàna satria ataty ambony indrindra ny olona zay tokony hitandrana toy ny anak'Andriamaso ny antsoina hoe lalam-panorenana andray no mandika lalàna hampandany ny kandidana fanerena amindreo sefokotany ireo mpiasa-panjakana ireo directeur maro samihafa zany tena saika eran'ny Madagasikara iny tambalana ka eo indrindra ny tena jerena hoe manahoana na ny sazy tokony hiandrany tony sefokotany zay misy ana begabe ny azonay sary hoe président fokotany manao propagande manao fampelezan-kevitra ny komity ny quartier mobile ny mpampianatra ny directeur ny établissement isan-karazany io zavatra ohatran'izany velo hitondrana am'ty fireneny ty aiza ho aiza ny hafarana izy eny mampiteny moana hoe na inona fifidianana eo zany ka raha mbola tahaka zao zava-misy dinina koa moa mandraisana anjara maninona sy tonga de tendrena zay olona mety agnaminy fa mandany ny fotoana mandany ny andro na le olona ianao ngamba zao mahita fa ohatrany hoe nimeheny fianarantsoa-aby na agnabokany fianarantsoa-aby ny fatra rehetrera Madagasikara hoe ny olona efa mandoany ianareo rery ro mitelina nalohan'ny olona ohatran'izany mifona teto aminao teto hoe tsy ny vahoaka ny fianarantsoa loatrany satria ny olona leo de tsy mahasary tena de 35% électeur ihany no mifidy de nefa le olona mpifidy reo tena le akamaroany le olona le vidina ary vidina amin'ny 3 alina ariary handrasabato ary eo le mampieritreritra ao na manina ty lisy-pifidianana ty satria
Délégué indreo mena tablety, misy tablety, ny sasany moa hitako zay no hitako, fa ny tagna misitako sy fantatro. Misy kalatra olona salina kalatra be dia be ao, misy olona tonga hifidy, sy mana kara-pividianana fa kara-panondro fotsiny, de afaka mifidy. Misy ndray mitondra kara-pividianana sy kalatra, ohatra misy marika le kara-pividianana. De ohatra ny hoe mampiahiahy an'le déléguénay, mianso izy rehefa avy eo hoe misy an'izao any ato, ohatra ny kalatr'olona sy kara-pividianan'olona no ferin'olona hafa ato mifidy, de mifidy. De manao sini, de sy fantatra na hoe misy agnalana hafa ve, sady de misoni efa tany agny le olona. Izany hoe matony ahiahy le délégué no voalohany indrindra. De saly moa hoe lasarina olona zokonjokony ve hoe fa olona tanora no mitondra azy, mety mampieritreritra ihany. Raha ohatra fotsiny hoe ianao sy ny zanakao velo hoe tampidivina zavatra ohatran'izany zany zavatra sy lôzika amin'izy, ary mampieritreritra an'le olona zany hoe misy zavatra sy fagnalan-dalàna sy fahamarina karazana hosoka natao nandritra an'le fotoam-pividianana amin'iny zoro iny. De i zavatra ohatran'izany zany mila jerena, mila hoe inona le hatao satria le fahamarinana mihitsy no sy misy intsony eto amin'ity. Ny fagnalan-dalàna no sy hita taratra intsony hoe aiza malina no hitondrana amin'ity. Iza ny olona tsy maintsy magnala-dalàna, iza no afaka mandika lalàna. Aiza am'izany no hitondrana, na le fitaizana ny taranaka fotsiny azy. Potika ny firenena, potika ny hoavin'ny taranaka raha ohatran'izany. Ankoatra ny fampiasana vola sy toko sy foroana, nefa tokony mba hisy fagnadihadiana. Raha taty amin'ny mpanohitra angamba mampiasa hoe ny zavatra tena hoe nandaniny amina miliara mino aho fa sy nipetraka ela ny Bianco sy ny pacte nampiasa ary nagnotanao vola avy natao inona taiza daholo loharanimbola na ahafahana nanao an'ity zavatra ity. Zany zavatra zany mila tokony hojerena, nareo natsapa tena isy fampiasam-bola be tany fianareo tena goavana. Hatram'izay nahitako fividianana angamba mbola sy nahita aho tao Fianarantsoa hoe fandanina hoe agnatina distrika iray fandanina amina miliara de miliara hividianana olona. Latsaka ambany fividianana filoham-pirenena mbola azo ary. Satria le fitadiavana anay legitime le hoe tena tady an'le maro anisa amin'ny antenimera mitanjona. Sy izy anesy le ho amin'ny ho député le olona fa tena hoe le hoe inona ny vokatra ny raha tsy lany député izy, inona ny mety ho vokany raha ohatra ka ny faisakina ny maro anisa na ho amin'ny lapam-panjakana. Agny le olana de sandana vola sy toko sy voroana zay. Ary mifanototra miezaka manao an'izay replaidonakafo hasahoana zay fahefana zay fotsiny hitazomana aneo. Ray zay azo amakina. Ny zavatra mety misy koa de hoe anisany aorinana Antananarivo de Fianarantsoa ny be mpifidy indrindra. Raha vosotra satria efa hita asika mahita na mampiasa vola ny candidat-njareo eto matanjaka be le idéologie, le fomba fisainan'le olona eto, le fomba fijery, ny zavatra rehetra zay atao tonga de mba mandeha amina foto-kevitra sy le olona ny jerena ty karazana principe. Fa ao Fianarantsoa mantsy izay mbola olana kely eo de le vahoaka na ny hoanina androany mbola efaina trosa rapisy ny akamarony sahirana de mora vidina vola, mora halalaodina, mora ampanaovina ny tsy fanao. Na le olona mandika lalàna nareo se fokotany zay miaino raisy kompakombana amin'ireo ane te miresaka amin'ny tegna ao aoriana hoe inona moa no azo atao fa de atao oatra. Misy tena masahy miteny hoe kanainy nahazo ohatran'izao hoe misy le olona mifidy tena misy olona zao tena hoe olona miasa tamin-tegna taloha mahavita am'teny hoe agnaindro mifidy. De ikanareo amin'ny tagnanareo misy ankra de amin'ny ankra igny ane voafafana na sasana na iny zany mampieritreritra hoe miseny very nanao an'iny tsy fantatro mitaty fa na fafana lamba le izy de madio ny tagnana, alogna rano tsy mila savony de madio ny tagnana. Ohatrany hoe zavatra efa nomagnina mihitsy hoe napetrapetraka hoe ty zao ary agny amy sinapoizina le zavatra zay natao satria ny mahazatra de hoe le boasidilina sy le revolvine tsotra hoe miditra amina trano aty de iny hita fa tena efa bien organisé le fantika an-dalàna. De zay zavatra zay no antsoina vahoaka malagasy hoe mbola hiaigny amina zavatra ohatran'izao hoe fantika an-dalàna fao be atagnambony indrindra zay katy ambany indrindra samy mandika lalana aby, na mpiasam-panjakana, na mpitondra toerana, na ny mpitondra hoe mahefa tokony hampiatra ny lalàna zay hagnentsika sy magnala-dalàna izy ndray no mandika lalàna. Zany hoe fividianana nisy tao Fianarantsoa fa tsy fividianana. Eo tena hoe novidiana aloha le olona de miaraka amin'ny tsy hoe vitan'iny vidy fotsiny fa
vidina miaraka amin'ny fandika an-dalàna. Zay ny zavatra hita taratra. Vao nanomboka na tagna fampelezan-kevitra, na tagna amin'iny, na fitaovam-panjakana ampiasaina, na seza na drain, misy karazana seza misolatry nalainay sady. Zay moa tsy mitohy an'izany satria le olona ho victime olona tsy manasiny satria matahotra an'le toerany. Fa le sary aminay hotony sary amin'ankizeny candidat de fitaovam-panjakana zany hoe manao abus de fonction zareo zany amin'ny fampiasana an'le fitaovam-panjakana, amin'ny fanerenan'le olona. Le olona na le mpampianatra na mpampiasa-panjakana, ny mpiasa fahasalamana na ny sefokotany no efa tsy lazana tsony satria iny tena tonga de asona de somaitsy zao no ataonareo miala amin'ny toerana zay tsy alina de sady mahazo ola zay le hoe sady mahazo tamaingana, mahazo bombo le kilonga de sady raisiny le bombo no ataony zay mpanaovina anazy de zavatra ohatran'izany. Zany zavatra misy, zany le zavatra iainana ka mampalahelo raha mbola hitohy zao zavatra zao hoe inona no atao satria ny ty vita fa ny fifidianana ho avy hanahoana tiandry am'izao ve tsy tokony ho foanana le fifidianana le vahoatran'io de hoe zay eo de tendreo any lefa zay mahafaly rehefa zay mitiny vahoaka malagasy de aleky aigny am'izay fiainany any le olona lasa sy ary mampiana-drasy anie lasa ohatrany hoe hatao zany le fandikan-dalàna de samy anao de inona le voka manomboka ny etapo mihitsy le fandikan-dalàna ka zay indrindra mandrapatonga ty ambany. Misy olona bege be ny sa mahataty an'io be ny miteny miezaka fotsiny zao ohatra hoe inona moa tsy le député lany ny zava-dehibe fa le vokatry ny hataondrao hampahatra vahoaka, hampahatra firenena, hamotrika tanindrazana. Zay anie le olany fa tsy niza olona eo sy le olona mijerena fa hoe inona ny nataony olona eo. 5 taona teo reo nanahoana ny fiainantsika malagasy. Zay le famitaniana tsotra. Vokatry n'inona nefa tsy fagnarahan-dalàna ny mampahatra ohatra zao. Mahantra fadiran'ovana na ny hoanina tsy mahasaby tena, tsy afaka mampiana zaza, sahirana. Potika aby zay rehetra zerenao potika. Nefa fijery ny dokotera Brito azy lina tena andehandehan'ny amin'ny fanovana le vahoaka amin'ny Fianarantsoa. Ary raha ohatra ratsolona ny amin'ny hoe tena nahazo tombony tam'le fitondrana ve le vahoaka amin'ny Fianarantsoa matoa na vita podro hoe na eo ara le fividianana. Raha ny ataoko hoe faritra mafiady indrindra amin'ny faritra 3 de Fianarantsoa. Inona zany le tombony? Tosika fameno ve? Varimora ve? Fanitondra anakaiza? Azavaina am'le olona le tosika fameno le vasy nakohonana tamin'ny fitondrana teo alohany no navadika ny agnarany. Ary district raiky atao amin'ny faritra Masetrambony misy an'io, faritra Androy de district ny Ambohimasoa de commune visivisy tao Lalangina zao ao agnatin'ny district amin'ny Fianarantsoa voalohany efa manomboka omenan'io de avadika fotsiny de reo ekipa ny mpitondra reo mieritreritra ohatrany hoe vola posindreo nomenandreo olona reo mizalanandreo zany zavatra zany anisan'ny taratra sy fagnarahan-dalàna de le olona tratran'ny sy fahalalàna de mieritreritra hoe izy ary no magnome anay tsy mieritreritra izy hoe io anie ka fanampiana avy agny velany fa masina ohatran'izao de ohatrany hoe vola posindreo ao agnatin'io paidonakafo ny toko-panjakana io rainy zavatra zaranyrainy ka zavatra ohatran'izany tokony mba apetraka mazava le lalàna ary ampahafantarina tsara hoe ity de financement tam'izao zao no tokony hitatana anazy, ity de tamin'ny avy ary de zao no tokony hitata fa sy hoe omeko avy amiko zany ohatra zany zavatra iainana. De le olona tsy mahalala an'le izy de hoe tena isikisika ivavahana ty nefa papango be mipaoka ny vatotra koa zavatra ohatran'izany zany hitana hoe tsy mety tsony tena tsy mety fa de miankina amin'ny vahoaka, miankina amin'ny mpanao politika rehetra, miankina amindreo candidat rehetra hoe mety amitsika ve zay nefa anontaniana mipetraka misy fagnarahan-dalàna fao be raha mety atao koa noko zay zany mety aminareko fa ohatra nahy manokana tsy ho anahy fa le ho an'ny taranako hanahoana raha mbola ohatran'izao ny zavatra ito. Ia, tsika moa eto amin'ty fandarana ty Andriamatoa Brito tsy le finirina de miezaky mitondra fampahafantarana ny zava-misy. Rehefa niresaka tamin'ny vahoaka zany ianao teo hoe de misy faneho-kevitra misy nge nataon'le filoham-pirenena tamin'ny fandalovan'ny tany Fianarantsoa de lina sy mikarikaroka zany tsika te ahoana tokoa moa ny am'izany de ao zany zay horona tsara zay
araky ny nambara ny docteur Breto zay candidat firaisan-kina tamin'ny Fianaratsoa de aloha alefatsika mihitsy aloha le izy de samy manila tsofina mijery daholo tsika voaka de miverina amin'ny vahiny indray rehefa avy eo zany satria raharahany any an-tanàna zany ty resaka ty zany de miverina amin'izay indray tsika rehefa avy eo mba ahafantaratsika zany zava-marina sy le endrika fandikan-dalàna zay anisy eo tokoa tamin'iny fotoana ny fampelezan-kevitra sy tao anatin'ny vaninandro ny fifidianana ny 27 volana Mey iny. Ny fampandrosoana hoentin'ny Fianarantsoa ka ho azy ny fifidianana tsika de podrofo zay tsy maintsy ataontsika matoky ianareo amin'ny vavanao ataonareo matoky ianareo amin'izay fitiavana omenareo tetika zany sady mitiky mira fampandrosoana fa tsy misy Fianarantsoa mira fanampiana fa tsy mira fanampiana Fianarantsoa tian'ny président fa tsy tian'ny président Fianarantsoa raha tianana hoe de zao any fimo ny daty élection fifidianana atao 29 mai ay fantatrareo fa ny anniversaire 30 mai de mba mila cadeau tsara be avenanareo amin'ny 29 mai mba ahafahatsika manao arrosage amin'ny 30 mai hoe any Fianarantsoa miaraka président fa Fianarantsoa tena zatsekety mety fa tsy mety zay teneniko anareo hoe zao zavatra lazaiko aminareo zavatra ho atao ty manaraka ity dia ny hoe ahoana ny atongava ny fampandrosoana isaky ny tokantrano ahoana no anatsaratsika ny fampienana isaky ny tokantrano ahoana ny amavanana ny vidim-pienana isaky ny tokantrano ho ataoko zany ary vitako zany ary matokisonareo ana fa tsy maintsy ataoko ny anampiana itsika ny tokantrano mampiakatra ny fiampienanareo mifiso anareo manokana ary mijery anareo manokana tokonatomobava mety sa tsy mety zavatra ho ataontsika dia efa misy lamina ao ampiakatsika manomboka zao lalana RNC ty ady telo ambe folo mianantananarivo manampatonga ty am'izao anotoka tsy hoeny io a mba ataontsika mandritra amin'ny adiny valo farafabetsaka nanaovantsika ny Antananarivo manampatonga ty Fianarantsoa homoatsika tongalana tokonatomobava ya ny azahantsika nalefa aloha le izy teo fa zao faly azafady indrindra avereny kely ny fanombohan'le resaka teo iny fanombohan'le resaka teo iny de tapahatsika le izy mba hoen'ny vahoaka hoe propaganda ny anaran'izany sa tsy propaganda vereny kely fotsiny de miteny amin'ny faly zany hoe ajanony eo ny fampandrosoana hoentin'ny Fianarantsoa ka ho azy ny fifidianana tsika de podrofo zay tsy maintsy ataontsika matoky ianareo amin'ny vavanao ataonareo matoky ianareo amin'izay fitiavana omenareo tetika zany sady mitiky mira fampandrosoana fa tsy misy Fianarantsoa ya docteur Breton numéro firy moa candidat mpanjakana iny efa lazainy teo iny tsika de 2 ihany izy ary ataontsika podro io zany hoe le opération électorale zany de tena juste tena tafapetraka tsara mihitsy hoe alaitsika podro le Fianarantsoa tena zay mihitsy le izy sisy le filoham-pirenena mamoaka vavany atsika de 2 ihany zay ilay natao ary nanao zay fomba rehetra ary zareo fampiarana zany lalàny zany zao tena rasatsika be mihitsy am'izao fotoa zao za te antany docteur Breton nametraka reo keto ve ny firaisan-kina misy ny firaisan-kina efa nanao any CDU efa agny efa amin'ny zavatra beka be zany le fandikan-dalàna fa sationany fotsiny iny natao za zany le nataony candidat manokana tsy de ny eritreretiko loatra fa hoe le olo be tena natao hampiatra ny lalàna indray no manao fandikan-dalàna na eo ary fahamehana tokony mba nisy fandinihana kely sy nanao zavatra ohatran'igny izy de zay zany le zavatra hita ary hita taratra ary natao forcine hoe inona ny tokony halany hahazahoana le podroa azon'le podroa na le hoe départ 80 isaky milina zahay efa resaka henina mialona io ahoana moa ny heritreretanao amin'ny fomba ahoana de zay nahatonga anay hoe niambina de le zavatra nambenana ngay niambina lozoka raha atao hoe oalina amin'ny vala de hoe niambina lozoka siky ambony vala aitsy agny ny lalany fa toeran-kafa no drobany nidirany ao ambalana mo ny aompy de agny am'le miteneniko hoe fampiasam-bola amin'ny aoparapara le fagnovanan'ny liste électorale iny hoe amin'ny fomba ahoana ary mampierikeritra aza amy tena te-angataka hoe misy tokony misy fampitahana ny liste ny ao amin'ny CENI le registre original lao sy le nysignavina tary da ampitoviana hoe maninona tony olona tony no voasoratra ao amin'ny aleny nefa tonga hifidy
tsy atra. Ngeniara. De tena hitandraty zay no mahatsara ny fandarantsika afahana mamoaka zavatra ohatran'izany ary zay le teninko tsy miperapetra-potsiny ny kandidatsika, tsy miperapetra-potsiny le mpitarika atsika ary ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra zay tandrefy izany ara-teknika sy ara-pitsarana eo nivon'ny goveleka dia na ny gouvernance électorale ny firaisan-kina dia tsy miperapetra-potsiny fa tena mandray ny zavatra rehetrarehetra ho zava-dehibe ary mampiasa ny zava-boalaza ny lalàna izany. Ya de eo am-piandrasana moa zany tsika ny faniriana de hoe mba tena hitsara sy andinika araky ny tena lalàna fa raha reny zava-misy tany Fianaratsoa reny ny azo lalàna hoe mbola misy iteny tsy fampelezan-kevitra eny de efa tsy haintsika tsony zay ilazana an'ity zava-misy ty. Maraparantsika dokotera Brito tsy le finirina aza mitodika mivoaka amin'ny Fianaratsoa ianao mitodika mivoaka malagasy misy manaraka atsika koa manerina zao tontolo zao tsy mora miafika ny zava-misy kanefa dia isaorana ihany koa zany rehetra aloha zany mbola eo hatrany tsy mamela ny malagasy irery mety manakambara ianao hafatra ho an'izay manaraka atsika ary amin'ity androany ty. Ny hafatra zany ho an'ny malagasy manontolo indrindra ny vahoaka ny Fianaratsoa. Voalohany aloha aza kivy, aza ketraka. Matetika fitenisika de na hifidy ary agnay na hanao inona de reo ihany no lany eo. Anisan'ny fahadisoana zay satria taux de participation sika ny olona nandrenjara tamin'ny fifidianana lasaky ny 35%. Zany hoe nisy 5.9% ny vahoaka tsy nifidy. Ka ny fahalasina fa zao zareo ohatra 50 any azy le taux de participation la tsy diso zany hoe miakatra fotsiny le mpifidy de le olona tsy voavidy vola ny tena tonga. De raha nanao ohatran'izay zao Fianaratsoa ohatra hoe miakatra na plus de 40% na 45-50 eo le isan'ny mpifidy satria ahoana be olona mahay, be olona misaigna, be olona mandinika, be mieritreritra. Fa le olana ny fotsiny de zay hoe kivy zay hoe ninona atao firy taona zay de reo hiano lany eo satria masapa le olona tahaka an'izao hoe reo de mangala bato, reo de mandika lalàna, de agnareo nefa nanao inona tsy afaka manao inona fa de magnaika aminjareo fotsiny am'izao. De izay le atsoko ny vahoaka ny Fianaratsoa hoe fotoana izao, mila mifoha, mila mandinika, mila mieritreritra, havela am'izao ary ve ny tsy fagnarahan-dalàna, ho tazam-potsiny am'izao ary ve ity fiainana ty miasika androany ho vita fa ndao mba hiala ijery ho avy ny taranaka. Tsy resaka hoe tady droana fagnarahan-dalàna na bonne gouvernance na hoe fahaiza mitatana na ny resaka ohatrany hoe resaka lutte contre corruption sy ny zavatra maro samy hafa efa hitanao fa tsy mipetraka intsony. Anjalasika ny mandinika, anjalasika ny mieritreritra hoe hanaiky ve sika am'izay hametrahana sika hoe son'ny olona hoe Fianaratsoa de venjagna, Fianaratsoa de dala, ny vahoaka rehetra nandoha zao fa isika ihany no mbola mitelina nyty izy ty. Tsy agny le olana fa mila taitra, mila mieritreritra ary eo ka tsy hanaiky zay olo mahalala aza manaiky ho vidina vola intsony. Manina fa misy nahazo amin'agnesiny amina tapitrisa ianareo reo fa zao fanontaniana petrako havita ny talàna sika ve le vola. Zay le fanontaniana petrako. Misy aminareo reo miresaka agnamiko fa fanontaniana petrako za tsy manome siny satria le fahatakalanareo an'le impact le feno zavatra ataonareo tsy tsapanareo fa mitela doza ho an'ny firenena, mitelaka loza ho an'ny talanaka faramandimby fa ny androany eny ho vita fa ny mandrak'izay manahoana. Izay zavatra zay mila jerena ka mila mandray fanapahan-kevitra isika, mila mijery sika hoe inona no atao miaraka amin'ny fahaisan-kina, miandry zay torohevitry ny fahaisan-kina hoe rehefa zao any mety olo-kenjy koa ngamba ny HCC tokony halala hafa afaka hiteny hametraka hoe inona ny fanapahan-kevitra raisina mifantika an-dalàna fobe ohatran'io fa tsy miandry hoe ny avy any velany no hanera na le hery politika eto am'izao ne na le société civile rehefa manomboka amin'ny ravavitanana satria sy fantatra hoe maninona mampanontany tena ho fa maninona ny olona rehetra zay eritreretiny tsisy hafa sy ny vahoaka ny olona ihany ny fifoazana ny fahatairatsika hoe ndao hisangana izay ihany ny vaholana ahafahana magnalina nyzao firenena zao, ahafahana mametraka ny tanitan-dalàna, ahafahana mametraka ny fanjakana tsara-tatana. Sy olona ny olana fa le rafitra apetraky le olona ary zavatra rafitra mitondra fahoriana, mitondra loza ho an'ny vahoaka, mitondra loza ho an'ny firenena ary hita hoe mahalasaka kady le izy fa tsy hoe manandratra. Hafa koa manko izy za hoe fanapahan-kevitra mampiakatra ho avy
tsisy secteur tsisy azo itidihana tsony fa potika aby de fitanao hoe ay antany ale very fanahy mbola velona vahoaka malagasy hany ka lasa mananao foana na zavatra sy tokony atao de atao ary hitany amin'ny fiarahamonina iny fahampitena vokatrio sy fisiny fagnalahan-dalàna eto amin'ny tany sy firenena io zay miteraka fahatrana miteraka lonolono miteraka fisavotana fiarahamonina mila rindra zany mila lamina zany mila mboarina zany izy anefa no afaka amboatra an'izay isika vahoaka ihany no mila mandray atagnana no avysika de makasitraka tsika am'izay faneho-kevitra nentina Andriamatoa Brito tsy le finirina zay kandida solombavam-bahoaka zay aloha lisitra tao amin'ny volona politika firaisan-kina tany amin'ny disika ny Fianarantsoa voalohany zany vahiny teto amin'ny fandarana arovako ny safidiko de efa maromaro ihany koa zay zavatra andraisantsika zay ny faneho-kevitra ny fanehoana antsara ny zava-misy ny ainana teto Madagasikara tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra ny fandikan-dalàna bevata reo fampahafantarana ny lalàna ao anatin'ny lalam-pandrenona sy ny lalàna fehizolo 20 sy 20 ohatraohatra valo sy ny zava-misy any fotony nentin'ny vahintsika teo de raha pitsondray isika no hiaraka anatin'ny fandarana fa amaranantsika ny fandarana mialohany tena elako eto amin'ny plateau zany dia aleo aloha zany hoenotsika ny hira fanetanana komite miaro ny safidim-bahoaka hira fanetanana komite miaro ny safidim-bahoaka de aorinan'izay mandefa ny sary famantarana famaranana ny fandarana arovako ny safidiko isika ny tena kosa fa ny razafy manatany de mampanantena antsika raha to mbola mahazo tanjaka sy herindray avy amin'Andriamanitra zay lehibe sy tsara indrindra raha pitso alakamisy faharoapolo ny volana jona de hiaraka amintsika indray ny tena koa hifanetana hitondra reo lafim-baovao samihafa zay tsara hifampiresana de mirary atsika rehetrarehetra hanao ny famaranana ny tapany ariva zany de samy hisaitsaina andinika no avy Madagasikara ao anatin'izao vanim-potoana akalazana ny fiverenany fahaleovantena izao tena maleo tena marina ve Madagasikara mendrika atsika ao anatin'izay ady sy tolona nataon'ny ray aman-drenitsika ve zao toerana misy atsika zao ary mbola ao anatin'ny everina fa fanjakana zay tena mitsinjo vahoaka tokoa ve ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao zany rehetrarehetra zany de mila saitsaintsika avokoa eny ara ira fanetanana de mametraka ny veloma mandrapitafa sy mandra-peona ho amintsika amin'ny rapitsondray ny tenako makasitraka tompoko Misotonao maneho safidy mitsangana fatsy anaiky tsike misy mangalatra ny vato tsike mila miteny fa tsy mangina antsika jiaby mila mirahina komity miaro ny safidy bahoaka komity miaro ny safidy bahoaka Daurana basi miboaka na inura mandalo atsika tsy mitsoaka se tsy mahay sobiky mahay fatambary rano sy vary tsy mifanary iarisika ny latsabato misy mamadika tatoato mila mirahina tsika mianakavy daolo be lelana vehivavy komity miaro ny safidy ry kandida ny rotsaka ofidina miantso atsika rehetra andao irahina ry vahoaka Andriamanjaka tompo-pahefana andao hiaraka amerina ny Madagasikara ho tany tandalàna tomponandray kitra tsy vidina handaotsika irahina
tsisy matahotra tsy mitsoka hiaro ny safidy-mbahoaka komity miaro